Tompolasy tompovavy anterina ny arabo mampirarintsoa antsika mianakavy amin'izao nahatratrarantsika andro vaovao izao indray izay nomeny ilay nahary antsika talata 12 aogositra 2024 araba mba ampirarintsoa tsy misy anavana fa dia na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia nanterana an'izay araba mba ampirarintsoa izay midika ho fifamatorana sy fiarahana eo amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada sy eo aminao izay manaraka ity fandarana ity. Sorantsika ilay nahary noho ny fitantanana sy ny fitahiny satria dia velona tram-pamonjerintsika ka afaka serasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany amin'izao fotoanan'ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada izao. Ora roa sasany ihany no iarahanao zany amin'izany fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada izany ka ny faniriana dia ny hoe tsy ho fotoana very fotsiny fa mba azahoantsika fahalalana maro isan-karazany afahantsika ihany koa mampitombo ny fomba fijery sy ny fomba fandiniana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria tena ilaina tokoa izay hoe maharaka tsara, mandinika tsara ny zava-misy satria dia hanapa-kevitra amin'ny fotoana izay anapahana hevitra isika satria dia hiatrika fifidianana filohan'ny Repoblika aloha zany ary dia ny daty moa zany efa fantatra ny momba an'iny fa dia ao anatin'ny fiomanana ny rehetra amin'izao fotoana izao indrindrandrindra ny amin'ny hoe ahoana ity resaka fikarakarana ny fifidianana ity satria ao zany zao sika dia samy mailo samy manara-maso satria samy tsy te hanan-dratsy eto amin'ity firenena ity. Ny fifidianana tompoko na fifidianana inona na fifidianana inona indrindrandrindra ny fifidianana filohan'ny Repoblika dia hoe fifidianana mitondra makany amin'ny fandrosoana zany hoe fotoana hafa mihitsy indray zany no iainana firenena anankiray rehefa vita ny fifidianana ka raha izay no izy dia tokony hoe mipetrapetraka daholo hatraty amin'ny fandaminana zany mipetraka amin'ny fampitokisana ny fandaminana isan-karazany ny fikarakarana isan-karazany na teknika io na ny resaka olona io na ny resaka fitaovana io sy ny sisa manaontsika amin'izao fotoana izao manoloana n'izay fikarakarana izay satria raha zavatra ratsy karakara teny vokatra iny dia olana problema ho isika dia izay no ataontsika hoe samy tsisy te hanan-dratsy eto ka tsy maintsy raisina ny andraikitra amin'izay sahaza sy tandrefy ny tsirairay iny moa zany teny fanombohana iny satria araka nambarado hoe fotoana lehibe sy miavaka izany hoe tontolo-pifidianana izany. Ankoatran'izay tsy adinontsika ny teknisianina na ny eto amin'ny foibe na ny miparitaka manerana ny faritra amin'ny fikarakarana izay resaka teknika izay. Misy tokoa ny lafin'ny teknika izay tena hoe avy ety amin'ny foibe zany ny fikarakarana sy ny sisa fa misy koa ny lafin'ny teknika tsy miankina amintsika menakavy fa itsika dia mpanjifa raha miresaka hoe connexion zao omaly zany fanjevo ahoana ary ty misy tsy mahalala zany fa ao kitika ordinateur ao dia ohatran'ny katso tsy mandeha fampantany ny sasany lazainy hoe simba angaty ordinateur ty satria tsy mahalala ny sasany ay zany avaria tapinery amin'izay any amin'ny source sy ny rehetrarehetra any mihitsy any no mikatso dia tonga dia tsy afaka hoe miasa araka ny tokony izy izay mpikirakira ny resaka tsy maintsy mampiasa nyreny hoe connexion sy ny réseau connexion zay filaza azy eo fa ny hoe misy fiatraikan'ireny ary tena fiatraikany lehibe raha eo amin'ny resaka tontolon'ny asa tsika moa zany amin'izao fotoana izao hoe efa fotoanan'ny fandrosoana mampiasa ordinateur daholo mampiasa tambajotra daholo sy ny sisa iakinan'ny asa zany efa misy ara manao télétravail tena tonga dia mikirakira amin'ny ordinateur resaka fitantanana sy ny sisa na orinasa io na ino io na ina toeram-piasana maro ka raha vao mikatso dia mikatso daholo ny zavatra rehetra zany ka manahirana ilay izy satria
iakinan-javatra maro ary rehefa mikatso dia misy fahatiatoka ao anatin'izay fahatiatoka tsy kely fa raha hoe mandritra ny ray andro ianao no mikatso hoe natao raha hoe tsy mikatso fa mihisatra fotsiny miramina ho isika dia fa enjana be ny fitraikany amin'ny tontolon'ny fandrarana sy ny tontolon'ny asa amin'ny akapobeny mihitsy ka reny zany mila jereny zay tompona andraikitra misahana ny reny satria iakinan'ny fiainany reny iakinan'ny toekareny reny iakinan'ny raharaha isanandro mety hoe tsy hita eo fa mety hoe hita eo ihany koa ny vokadratsy sy ny fahavoazana ateraka zany rehetrarehetra izany ka reny mila jerena daholo satria miazakazaka be ny fotoana amin'izao fotoana zao raha vao miraikiraiky ianao eo amin'ny satria azakazaka fifaninanana ny amin'ny tontolon'ny fandrarahana ny tontolon'ny fitantanana orinasa sy ny sisa dia nandray minitra na ndray segondra raha amin'izao fotoana zao tena fidin-dafo tsika moa manahirana ihany satria asa hoe fitaizana ohatry ny ahoana no azontsika fa raha vao tonga ny voalohan'ny taona na hoe ny taona vaovao dia efa manisany zory fere nataon'ny sasany firy nisan'ny zory fere andro tsy fiasana amin'ity taon'ity mitombe zomasa mitombe latsinainy amin'izay mba lavalava ny fotoana tsy esana le fotoana tsy esana ny mamaika asa hoe fitaizana ahoana zany fanabiazana ahoana avaizy zany nefa nen'ny japonais nen'ny sinoa miasa foana miasa raha mbola hoe azo atao dia miasa hoe ahoana ny fomba ahafahana miasa zany satria le asa ina miteraka fandrosoana izany asa zany miteraka fahatanjahan'ny toe-karena miteraka fahatsaram-piainana ny antsika eto ny tontolon'ny asa problema be iny zao mivaly mibaka faly ny afaka baka ny tsy afaka dia miezaka indray satria fianarana moa zany mitoy foana fa ny tena fanontaniana goavana dia hoe resaka fampianarana zany tsika ahoana ny aorinany bakalorea ahoana ny aorinany bakalorea satria aloha zany le fomba fisainana mihitsy ho atsika eto Madagasikara hoe hafahafa be ranga zany hoe tsy manana baka zany dia somary midikidina tsy manana BPC ve fa ary midikidina kena tsy manana CP hoe mantsy fa hoe diplôma mpanjakana efa nahazatra hatramin'izay fa ny resaka fananana fahendrena ohatrany tsy dia miresaka loatra satria ianao na manana diplôma betoninina koa nefa rehefa tsisy fahendrena tsisy tahotra an'Andriamanitra dia inona moa zany fa na be diplôma betoninina ary ianao rehefa tsy ao ny fahendrena tsy ao ny tahotra an'Andriamanitra dia fampitehana ihany no ateraky ny zavatra ataonao eo anivon'ny fiarahamonina sy ny eto anivon'ny firenena ohatra ny zavatra iainany Madagasikara amin'izao fotoana izao tonga dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena misy fahendrena ve misy tahotra an'Andriamanitra ve izay rehetra tena hoe manana andraikitra eto amin'ity firenena ity matoa Madagasikara tena mitrosina ohatran'izao zany no tonga dia fanontaniana dia ho avy ny fifidianana dia mipetraka amin'izay mifanamariana isan-karazany raha zao ny ainana ankehitriny tsy miala amin'ny zavatra hoe lavitra fa ny am'izao fotoana iainana zao amin'izao tsika zao inona volana aogositra 2024 manahoana ny fiainantsika mianakavy inona ny profil zany ho an'ny filoham-pirenena mendrika raha ny tokony ho izy hipetraka eo amin'ny toerana zany filoham-pirenena sezan'ny satria seza io sezan'ny présidentny république zany raha zao no toerana misy an'ny Madagasikara ary io tsy azo ofenina fa tena reraka tsika fadiranovana fijaliana fahantrana misy miteny any ambadika any hoe ny anareo koa dia zany foana mitany saina foana zany tsy maintsy tany saina zany tsy maintsy tenenina zany satria olom-pirenena anapa-kevitra no aneho ny heviny zany sy aneho ny fanapahan-keviny atsoatsy amin'ny fotoanany fifidianana ka raha olom-pirenena ve tsy mahafantatra ny fiainam-pirenena akory dia safidy mba manahoana moa zany fa
tsy maintsy olo-pirenena mahafantatra ny zava-misy indrindrindrindra miaina tsika menakavany hoe miaina zao hoe ary io tsy vita antsony amina na ny hoe fanatika ara na hoe manohana tsisy fepetra ty le fitenenana hoe manohana tsisy fepetra ty koa loatra ny tena tsy mety ahoana ny tsisy fepetra dikan'le hoe manohana tsisy fepetra zany de hoe ninninona ataon'le olo eo ninninona ny passé ninninona ny lasa ninninona de hoe ny anay io ihany efa tsy izy zany le antsona hoe tena tsy hoe mampitaha biby akory fa hoe tsy mahita fa tsy ty de io ihany na tsara io na ratsy ninninona nataon'le olo indrindrindrindra moa hoe efa fantatra ny tantaran'le olona ny momba azy manokana nataony teo amin'ny raha-pitantanana raha ohatra izy efa nanana andraikitra an'izany ary reny zany tsy maintsy fatarina mihitsy rehefa hoe anapa-kevitra amin'ny rehefa tonga ny fifidianana tahaka an'izao tsy maintsy fatarina le olona satria rehefa tontolo-pifidianana tompoko de lasa ohatran'ny anjely daholy lasa ohatran'ny anjely daholy lasa ohatran'ny tsara fanahy zany daholy lasa afenina le toetra tena hoe tsy de metimety ariva le resaka tsara satria mantsy raha hoe itsina ny resaka zany fifaninanana io satria ny olo-pirenena zany hoe mifidy de ohatrany hoe tena mifaninana zany lay ohatran'ireny fifaninana-kiry reny ohatran'ireny fifaninana-kiry reny de mandeha tsirairay de fatarina mihitsy aloha ny momba le mpifaninana ka ity tena fifaninana faratapony ity satria filoham-pirenena présidentan'ny repoblika tsy mandehandeha fahatany zany tena hoe mila fahamatorana zany raha hoe fifidianana efa natrehana teto Madagasikara hatramin'izay de zao le izy misy tena manao ataontsika hoe fandiniana ny fomba fisainan'ny malagasy inona ny fahalemen'ny malagasy ary inona ny tanjaky ny malagasy zay inona ny fahalemeny de inona no tanjany tena misy mandinika za mihitsy resaka psikolojia resaka mahaolona sy ny rehetrarehetra inona ny tena hoe tombony ho an'ny malagasy ary inona ny fahalemeny de misy olona any aloha tonga eto amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Madany itenenana an'ity misy olona any tena hoe manao fandiniana fotsiny hoe inona ny fahalemen'ny malagasy de inona no exploitena inona ny fahalemen'ny malagasy de inona no trandrahana inona no exploitena indrindra rehefa fotoana mpifidianana tahaka an'izao eo le resaka hoe asa raha azotsika zany fanazavana eo le resaka hoe manana programa nasa io ne samy teny daholy mpandroso amin'ny Madagasikara tena ikarakara foto-drafitrasa ikarakara ny tontolo ambanivohitra fambolena fiompiana ny fandraharana de atao zay isotomana amin'ny mpanambola avy any ivelany hiasa eto amintsika mba hitondra asa ho an'ny diplôme malagasy ny tanora malagasy tena ezaka mihitsy ametraka ny tena fandripahalemana maharitra ny fampanananasa ny resaka sosialy amin'ny ankapobeny ny resaka lalana zany foana no eno zay miteny rehetrarehetra de samy eo de samy na ny fisehoana amin'ny vahoaka ary amin'izao fotoana zao na eny amin'ny ainao manjery na eny akanja amboamboarina tsara daholy na ny akanjo na ny inona na n'inona satria fantany hoe aizany fahalemeny le malagasy de iny zany rehefa fantatra le hoe aizany fahalemeny ny malagasy de iny no exploitena iny no exploitena atao zany zay hitrandrahana an'iny azahoana ny fon'ilay malagasy misy manana stratégie ohatran'izany fa tsy hoe tena fitiavan-tanindrazana no mibaiko azahoana an'ilay toerana tsy hoe fitiavan-tanindrazana na hoe fitiavana ampiray tanindrazana no manosika azahoana n'ilay toerana faratapony eto amin'ny firenena ny toeran'ny président repoblika fa ilay fahalemeny le malagasy no atao fitaovana azahoana seza asa raha azotsika zany na ahoana
tsy mitovy mihitsy zay. Io zany tena hoe mila mieritreritra tsara isika menakavy fa aloha tonga de itsina aza manaiky hoe trandrahany sasany na hoe exploitena ny fahalemena satria ilay malagasy efa mantra. Le malagasy efa mena ao anaty fahantrana de hoe io zany a no ararotina so ampiasaina ahoana ny trandrahana an'io fahalemena sy fahantrano malagasy io, andrabirabina anazy, anatambatambazana anazy ka hatonga azy ho azon'le fon'le malagasy de hoe ironatsy na ironary. Somary lalina zay a nefa tena everitsika hoe zava-dehibe ny afatarana an'izany. Programanasa fa tena hoe le fitiavatanindrazana zany ny tsy ananakavany ireo firme mena lamba maty teto, firme MDRM maty teto raha ny tantara-pirenena afoy mihitsy ny aina sy ny fananana. Neny Rakotondrabe Samuel zany ny tena mpandraraha tena nisan'ny sangany teto Antananarivo teto Madagasikara, Rakotondrabe Samuel. Fa izy amin'ny mampandraraha azy tena mpitehan'ny mpanjanantany ary ny sorony hatramin'ny ainy. Zany ary dia eto zany ho an'ny hoe ny taranaka sy ny fianakaviany zany hoe Rakotondrabe Samuel zany ohatra fotsiny moa iny mba sendra tonga eto ambava zany dia resahana tena afaka mirehare mihitsy ianareo fianakaviany Rakotondrabe Samuel raha raisitsika ohatra satria tena nana olona mijoro manam-boly zany manana maizy azy zany teo amin'ny tontolon'ny fandrarana izany tsy nalalany zany tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany raha ny teto Antananarivo sy teto Madagasikara. Fa tsy tian'ny frantsay zany efatra amin'izany eny hoe raha vao misy malagasy misongadina ka tsy manaiky ho atao sary bakoly, tsy manaiky atao rajakom-bazaha dia tonga de kapao. De toe-tsaina ohatran'izany lasa mahazo-vahana de lasa ory hava-manana amin'izay le gasy. Lasa ory hava-manana hoe raha vao misy mba misongadina kely. Amin'izay zao tsy miresaka foto-kevitra politika mihitsy fa tena hoe resaka hoe amin'ny maha-olona fotsiny. Fa io zany rehefa hoe malagasy tsy malagasy safiotra zany tiana tenenina amin'izany le resaka hoe nationalité zao fa hoe malagasy hoe tsy mifangarongaro zany na ny ara-taratasy na ino fa malagasy izy dia mila mifanampy de izay le atsotsika hoe fitiavatanindrazana zay ny tokony hibaiko. Zay no mila seho an'le olona zany za ty tanindrazana mihitsy za tena ny fireneko no ambony reto vahoaka reto no tena ataoko avaindohan-draharaha satria ny malagasy amin'izao sahirana. Zay ny dikan'ny fitalahoana nataon'ny olona zay fanena tamin'ny président Marc Ravalomanana hoe miverena ianao dada, miverena ianao dada. Ary zay mihitsy no natonga ny président Marc Ravalomanana hoe fiteny moa le hoe nanapa-kevitra ny hoe hirotsaka ho fidiana président de république ary izy ny teny voalohany fa nisy bitsika Andriamanitra tao, nisy feo an'Andriamanitra tao nakongazy ny teny an'izay satria tena hoe mila famonjena le firenena, mila famonjena ilay vahoaka malagasy. Ary ny président Marc Ravalomanana raha teo dia efa niteny hoe ny andro sisa iainako dia hanompoako ny firenena sy ny tanindrazako sy ny mpiray tanindrazana amiko. Lalina be zany, mavesatra be zany. Ny andro sisa iainako dia hanompoako ny tanindrazana ary anao zay ho vita mihitsy, anao zay tratra. Zany ny tena pirofo azo tsapaitanana tompoko amin'ny resaka hoe fitiavatanindrazana. Ozy le rangahy zay hoe zarana ty tsy mahalala an'izay hoe resaka mandeha ela be sy anina any aloha fa ny any zavatra efa nisy any aloha no hitsarako ny tsirairay sy afahako manapa-kevitra ny zavatra afatako dia izao. Neto ny fiainanay menakavy tamin'ny fotoana nitondrany président Marc Ravalomanana izay farana tsy fidiny teo amin'ny 2004 fa amin'izao fotoana izao potika izay menakavy. Dikan'izay fantatray ny tokony atao. Tsy misy kivilivily zany tsy resaka fanatisma zany. Tsy resaka fanatisma zany, tsy resaka hoe fanohanana be fatany fa fanresen-dahatra
faharesen-dahatra, betsaka no miteny, betsaka no mipotra etsy, betsaka no mipotra eroa, samy lazan'izao, samy lazan'izao daholy. Fa ny zavatra fantatro izy le ranka zay, nisy rem-pianakaviana ihany koa ny teny, zavatra fantatro ny zavatra hitako aloha za tsy afaka mamorona nety ny fiainanay tamin'ny fitondran'ny président Mahakaravalmanana ary dia lasa manimanina an'izay izahay amin'izao fotoana zao, ka raha ho avy ny fifidianana zany fantatray ny tokony atao. Na be dehibe na 100 ary no mipotra eo hoe candidat zao fantatray ny tokony ataonay. Zany hoe tsy mandefa an-tany zany ilay fanapahan-kevitra. Dia hoy isika hoe misy le fahantrana sy ny fahalemen'ny malagasy no ararotina. Dia ino no exploitena? Inona fantarina hoe inona moa ny fahalemen'le malagasy? Dia inona moa ny tena hoe tombony ho an'ny malagasy ny mampiavaka azy? Ny mampiavaka azy anie io raha antsika malala mantala fihavanana sisisa. Zay le fahendrena malagasy zay ao anatin'ny sehatra anankiray lehibe zany. Fa inona ny tena fahalemen'reto malagasy reto? Faiblesse amin'izao izy sahiran'izao, vola, sakafo, tsipitsipy kely. Dia ino no exploitena? Ino no exploitena? Dia lasa mankany dia tena tianay mihitsy nareo sy fa zany aloha misy t-shirt kely, zany ny elo, zany zao. Aty amin'ny 324 mbola ahitana an'izany. Le fahantrany malagasy no ararotina. Tsy mety zany. Tsy mety zany satria tena zany mihitsy ny tena atao hoe tsy fanajana zolon'olombelona sady miaro fiatsaram-belatsia. Tsy patsipazana kely eo, mena 2 alina, mena 5,000, fa 5 taona amin'izay fafankihoany. Betsaka anefa fampanantenana natao teto ary mbola ho avy ny fotoana andefasana ny rele zavatra nytenenina tamin'ny propagande reny tamin'le fotoana, tamin'le fifidianana tamin'ny 2018 fenao fampanantenana zao ka zao. Rehefa ho avy mantsy ny propagande sy hoe andresy lahatra olona dia zany foana, tena anao fampandrosoana maritra, tena anao an'izao hoe, anao an'izao hoe, hikarakara sekoly hoe navita sekoly be dia be, navita hôpitaly be dia be, navita an'izao be dia be. Nefa mpanao ino ty izy ty? Mpanao délibération raha 7 fotsiny. 7. Dia ahoana daholo zany ny ambony? Satria ny olona olombelona miainaka. Dia hoe rehefa tsy resy lahatra izy ahoana vola ve tsy aloha? Mba olombelona ireo mpampianatra ireo 7 fotsiny ve no manapa-kevitra amin'izany resaka délibération zany? Dia ohatran'izany le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Hatreto zany hoe fotoana vitsy tsy dia ela sisa dia ho avy ny resaka fifidianana tena efa misokatra tsara ny mason'ny malagasy sy ny fomba fisainany sy ny fomba fandiniany zavatra. Io koa mantsy misy manararoatra. Ny malagasy anie tsy dia lasa lavitra ny fomba fomba fandiniany zavatra. Sy rehefa anaovana spectacle reo rehefa hirahira zao dia c'est des îles dia anaovana fety etsy dia mangino reo. Diso hevitra nefa izay mieritreritra an'izany. Fa ny olona amin'izao fotoana izao efa tena mandinika sy mamakafaka tsara izy miainga amin'ny zavatra iainany. Isanandro. Miainga amin'ny zavatra iainany isanandro. Tsy mila zavatra hoe lalina be zany fa ny zavatra iainany isanandro no manampy azy hanapa-kevitra amin'le andro ray. Ohatra anankiray zao tontolon'ny fampianarana, omaly teva ny resahana ihany rehefa ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra ohatran'izao andeha raisika hoe tao anatin'ny 3 taona na 4 taona dia sahirana eny foana ny feo. Sahirana onandray fidiran'ny mpianatra onandray. Ray aman-dreny aloha ny tena voalohany tena mitabataba. Dia manaraka ny ray aman-dreny sekoly tsy miankina indrindra. Sekolim-panjakana moa zany minainaina ihany koa. Fa re sekoly mampiasa ao ny mpandraharaha,
ao ny mpampianatra, ny fitaovana maro samihafa. De vokatra lay fahalemeny lay atoekarena eto amintsika dia sahirana amin'ilay fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra. Tena sahirana. Hita proof zany amin'ny zavatra iainana isan'andro isan'andro. Tena sahirana amin'izay le resaka hoe fidiran'ny mpianatra izay satria mahantra. Maivana zany lay le vola efa tena maivana raha teo. Le fianarana ny ankizy tsy maintsy atrehana dia misy ny miabandonina. Zay tsy miankina aminy. Zay tsy miankina amin'le ray aman-dreny. Tsy miankina amin'le ankizy. Fa miabandonina satria tsy vita intsony. Raha mananjanaka efatra izy ihany roa ihany mianatra aloha fa tsy vita intsony. Ka raha ohatra ne tompona andraikitra ianao eto amin'ny firenena, manana andraikitra goavana ianao eto amin'ny firenena. Fa ny zanakao tsy mianatra eto fa mianatra any ivelany. Tompona andraikitra ho tsy hoe olon-tsotra. Dia io tsy vitany hoe iza moa tsy ho tiany zanany ka hoe tsy maintsy hitady amin'ny fomba tena mety ampianaran-janaka. Samy tia zanaka daholo. Asa ray aman-dreny efa mivadika totoa zany hoe tsy tia zanany zany ka hoe tsy hikatsaka ny mahasoany zanany. Samy hikatsaka ny mahasoany zanany daholo. Fa ho an'ny eto Madagasikara, fampianarana manahoana no voiziny eto. Le fampianarana tsy hoe le hoentin'le mpampianatra fotsiny. Fa ny lakilasy, ny kahie, ny sakafo amin'ny mpianatra, sinsisa, ny fitaovana, fameno ireo dia manome ahafana mahazo vokatra tsara. Fa rehefa ratsy zay kipitsipitsony rehetrarehetra zay, na ny sakafo hohanina, na ny fitafian'ny mpianatra, na ny tontolo iainana ao amin'le fianarana. Ny sasan'izany ohatra ny garazy ny fianarana. Any amin'ny faritany zany na ny tranona koa raha mbola tsara. Nefa mizesy tamin'ny mpitondra hoe navita sekoly ohatran'izao, navita ohatran'izao. Misy sary any. Eto tsisy resaka hoe miteniteny fahatany. Fa manahirana. Misy sekoly tsy misy W. Fa nga izy ity hoe rehefa hoe navita an'izao hoe zay atao échantillon eo dia hoe ino no hoentina ampisehoana ny malagasy hoe tena navita na tsy tena navita. Fa na tsara be tokony inona koa ary io trano io. Fa le olombelona miasa ao tsy mihinan-kanina, le mpampianatra mikarama vary masaka, le mpianatra mandeha tongotra any amin'ny 4 kilometatra, le mpianatra tsy misakafo araka ny tokony izy, tsy ampy vitamina, tsy ampy calcium, fa vao tonga ny amin'ny 12 sasany dia matory. Matory daholo le zaza satria nona. Zany ny eto Madagasikara eto zany. Amintsika amin'ny teny izao. Ka raha ohatra zany ho avy amin'ny fifidianana président ny repoblika dia mieritrereto. Mety efa amin'iza moa zany teny zany, mety efa amintsika olom-pirenena zany, mieritrereto tsara, dinio tsara. Hoe olona tokony ahoana ny mendrika eo amin'io. Fa zao samy ohatra amin'ny anjely daholo. Anao an'izao anao fihetsiketsehana be. Samy manao fihetsiketsehana, samy misehoseho daholo, atao daholo ny communication sy ninona sy ny sinina, adiniana ny teknika d'approche. Le sasa moa avy anterena teo, aiza ny tena fahalemeny reto gasy reto. Reo gasy reo nga rehefa tsy pazana kely reo dia mangina. Azotsika reo. Ohatrinona ny vola ho atotonao. Fa ny malagasy angamba amin'izao fotoan'izao efa mba tonga saina kosa. Angamba amin'ny malagasy. Nao aloha mbola atao hoe angamba. Efa mba tonga saina. Manoloana n'ity fahantrana tena hoe tena efa tsy hita-tsony izay tenenana azy ity, efa tsy izy tsony. Zao efa tena tsy mendrika amin'ny malagasy zao fahantrana. Ny kolikoly tsy mbola mandeha ihany koa. Zany manimba an'le firenena daholo zany. Gangrène, sokomiadana, cancer, mikiky. Dia asa ahoana zany? Ka hoy isika hoe vanim-potoana ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana izao sahirana. Dia raisitsika ny tenin'le olona hoe zay tsy maintsy manao fampitahana na misy ny faly na misy ny tsy faly. Fa ny aina zay tandritran'ny fotoana nitondran'ny président Makaravalomanana ny firenena 2000 tany amin'ny 2001, 2002 hatraty amin'ny 2009 ny ainy zay. Ary rehefa fidiran'ny mpianatra ohatran'izao tamin'ireny le kit scolaire ireny, tena azo sapain-tanana mihitsy ny vokatra. Rehefa tonga le kit scolaire
nisy nangalatahaka mantsy io tateoriana. De zay le hitenenantsika hoe rehefa tsy ny tompony ketrika, rehefa tsy ny tompony ny atidoha nanao an'le izy ny manao azy a tsy mivoaka eo. Tateoriana ane mba ohatra nisy nanao hoe nanao table sisy ohatran'ndray serina de tsy te. Fa ny président hoe raha vao hoe kit scolaire de tsy afaka misaraka amin'izay ny anaran'ny président Marc Ravalomanana satria izy ny tompony ny atidoha men'Andriamanitra n'ilay saina zany hoe ohatr'izao zany no entina anampiana ny reto mpianatra reto sy anampiana ny ray aman-dreny sy anampiana ny sekoly fa nga ny kit scolaire moa le mpianatra ihany no nahazo tombony tamin'iny, le sekoly koa nahazo, ny ray aman-dreny indrindra mba asika saina eritreretina ve zany hoe rehefa nahazo kit scolaire le mpianatra tena hoe nisy mihitsy ray aman-dreny tena nandoalika mihitsy ny saotra an'Andriamanitra hoe miditra tsekoliny zanany ary nahazo fitaovana complet fa tsy hoe fatipatina mialatsiny hoe fatipatina stylo sy ny any tsy naheny feo mihitsy ianao tamin'izany ary io hoan'ny zanaka malagasy zao tonga ny fidiran'ny mpianatra tsakotsako daholy manimanina ny tany amin'ny talohan'ny tany aloha 7 ny olona hoe ohatra zao rangaty tena lamina ny fidiran'ny mpianatra noho nylay fahaizana sy ny fahalalana noentin'izany hoe régime Marc Ravalomanana zany. Zao anao zao ataoviny koty avoaka an'le sekoly evany le lisitra lava be fa nresahana sy ny namana faniry teto mantsy io stylo règle zao fa tamin'izany tsy nanana le ray aman-dreny satria tia le izy. Ahoana moa no anadinon'ny ray aman-dreny an'izany? Raisina le tenin'ny sasany hoe tena tia zanaka. Ahoana no anadinon'ny ray aman-dreny an'izany eo amin'ny fiainany hoe niditra tsekoly. Zao ane io tsy fananana fitaovana io ne sakana tsy ahafahana miditra tsekoly. Ahoana moa ny anaran'le zaza nefa tsisy cahier, tsisy stylo, tsisy crayon, tsisy règle, tsisy gomme. Fa nga soratana amin'ny tanana tsy afaka resaka fotsiny ka resaka hoe nisy fiatsarany ny fampidirana ny fidiran'ny ankizy an-tsekoly. Eno zany tamin'ity resaka régime ity. Tena nahavita efitrano sekoly be deaibe, nahavita hôpitaly be deaibe, de misy sifra be deaibe navoaka eo tamin'le resaka nataon'ny filoham-pirenena nanoloana amin'ny mpanao gazety anankitelo tao Iavoloha. Inona tao mibahatoerana be teo tamin'le bilan moa zany. Fa midika inona zany rehefa tsy mihinan-kanina le zaza malagasy? Midika inona zany rehefa tsisy fitaovana le zaza malagasy? Ary zao reny kit scolaire mbola voakantsika ato mantsy le sary fa anao manitsika tsara. Reny kit scolaire azon'ny zaza malagasy tamin'ny fotoana nitondrany ny président Marc Ravalomanana Madagasikara reny de tsy azo fahatany reny. Zay. Aloha verina tsara. Reny zany tsy hoe azo fotsiny amin'izao hoe mandendeha ho azo fotsiny amin'izao. Tsia. Fa vokatry ny fahatokisany iraisam-pirenena ilay fitondran'ny président Marc Ravalomanana sy ilay olombelona antsoina hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana no nahatonga ny sehatra iraisam-pirenena satria fanampiana vanivelana reny sehatra iraisam-pirenena ho resy lahatra le confiance zany miteraka faharesen-dahatra, le fahatokisana miteraka faharesen-dahatra ary ny faharesen-dahatra miteraka action. Asa raha azosika zany matoky aloha de rehefa atokisan'ny olona ianao de resy lahatra le olona, de rehefa resy lahatra izy de manao action amin'izay. Le action zany tonga de hoe iny ary le kit scolaire. Tsy afaka sarahana amin'izany kit scolaire zany tompoko ny UNICEF sambatra raha ny firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza. Fa ela be ny UNICEF anteto ary efa tany amin'ny taona 1970 Madagasikara no mpikambana feno tao anatin'ny firenena mikambana. Fa be deaibe ny fitondrana mifandimby teo. Fa nandritra ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana no nisy an'izany hoe kit scolaire zany.
satria resy lahatra ny anyvelany. Satria ilay rezima na ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana dia fitondrana tena manaraka ny tokony ho izy. Le olona tompoko tsy resy lahatra fotsiny am'izao ary tsy amme fahatokisana anao fotsiny am'izao na confiance anao fotsiny am'izao fa tsy maintsy misy zavatra hitany ao. Zay le tenenin'le vazaha rehefa namaky an'le boky. Moa mbola miteny malagasy fa azavaina aminy zany le boky le hoe ade mifahantrana iny ny mitantarany le nisoratan'ny pasteur Fidy Malala dia c'est un modèle de réussite. Zay ny filazany azy. Hoe tena fahombiazana manome modely tsara de resy lahatra sehatra raisam-pirenena. Tsy moramora tompoko ny mandresy lahatra ny sehatra raisam-pirenena zany. Miara manaiky an'izany daholo na iza kandida hiditra eo hifaninana eo de manaiky an'izay. Mila fahaizana io. Mila fahaiza-manao io, mila atao hoe fahalalana manokana io. Fa ny tena zava-dehibe aloha raha andresy lahatra ny any ivelany ianao de enao mihitsy aloha manome profo. Enao mihitsy manome profo hoe zao. Ny am'izao fotoan'izao ve zany andresy lahatra ianao de ny directeur de cabinet anao samborin'ny olona ry, idin'ny olona ry ary ataon'ny olona tsara ambina de andeha fitsanao satria mbola tsy nandray an'le kolikoly fa voambola eo ampanaovana fampiresana no samborina. Mbola vao eo fampiresana mihitsy no samborina. Zany ny modely hitan'ny olona am'le fitondrana am'izao fotoan'izao. De misy mantsy atao anatin'le communiqué amin'ny présidence io mantsy le niteny le hoe io raha madame Romy io tsisy fiantraikany amin'ny fifandraisana amin'ny Britanika. Maninona tsara, tsisy fiantraikany ahoana? Misy fiantraikany io. Satria zay zavatra ataonao ihany sy zay fatipatoran'le rezima ao, misy olonao misy satria mbola tsy niala le titre hoe directeur de cabinet tamin'izy ny samborina tany Londres tany sy ny samboran'ny polisy azy tany. De reny misy akony daholo reny. Ahoana moa no andehanan'ny mpanambola vahiny akaty Madagasikara? Nefa ny zavatra eto Madagasikara ny enony olona any sy ny fomba fitantanana eto zavatra mamenatra daholo ny eno any. De ahoana no no hoe resy lahatra mpandraraha vahiny akaty? Tsika tsy maintsy mila mpandraraha vahiny aloha raha am'izao. Marina hoe fa manafosafony milliards de dollars ny tena hoe valeuran'ny harena eto Madagasikara. Fa tahoinindreo mitaky zavatra be dehibe ihany koa reo. Fa zany dia ny mpitondra fanjakana no voalohany am'izany tarafin'ny olona sy le fomba fitantanana. Iza no akaty? Ka tiano tenenina de zao miankina amin'ilay mpitatana ihany io aloha sy ilay mpitarika. Any aloha io. Ka matoa zany nahazo kit scolaire tamin'ny andro amin'ny fitantanana président Marc Ravalomanana ny zaza malagasy, ny mpianatra malagasy. De resy lahatra amin'ny fomba fitantanany ny UNICEF. UNICEF égale Nations Unies. Nations Unies égale zao tontolo zao. Zay ny izy. Resy lahatra de nahazo an'ilay kit scolaire. Fa tsy moramora ny mandresy lahatra ny any velany any. Zay le hoe ahoana ny capacité zany resaka négociation, resaka fampiresahana manoloana ny toe-javatra avoleta be tahaka an'izany. Tsy moramora ny mandresy lahatra ny sehatra raisam-pirenena zany. Hoe ianao ve zany hoe tonga any de hoe tonga eo anao zany de mangataka atao daholo ny procédure rehetrarehetra, manao taratasy de zao mila an'izao. De tonga ve ny olona de anaiky an'io? Tsisy an'izany tonga de manaikinaiky zany. Kanefa fotoana no ny saina tamin'ny le nitenena amin'ny président Marc Ravalomanana tokony mba jerena ny kit scolaire ho an'ny ankizy sy fa tsy ela
zay mpanao gazety amperinasa fahavolombelona zany tsy ela dia ny valy le fahazahoana ny kit skolera ho an'ny zaza malagasy fa maninona ny tsy ela, maninona ny olona tonga de aingana be, maninona ny olona tonga de aingana be zany manampy satria resy lahatra izy amin'ny fomba mitantanan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena malagasy. Ny sasany tsy mahita an'izany, ny tena marina hoe manao maso be tsy mahita satria eo le felonana nanongana ny sasany amin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny 2009 iny ane rehefa tena jerena hoe tena atao ny analizy resaka felonana, misy resaka felonana ao na ahoana diabolisena fomba fiteny moa zany hoe zao hoe ratsy ny fitantanane hoy tenenina daholo zao hoe karazana faharatsiana rehetrarehetra zao fa le vahoaka malagasy mainy orinasany tratra ny chômage teknika izy tsisy retsy le naka an'le fahefana tamin'ny kery tsisy natoraka fomba fiteny moa le tsisy natoraka tsisy napoaka hoe rehefa very asa ary le olona de inona no atao satria nanakatotrano ny vahiny zay nananorina teto lasa izy nandeha maromaro tsy ray tsy roa ny orinasa malagasy zay efa mba hoe any malagasy sahirana zay tsy mahay de sahirana firy nanao lasa nampisy lasa teraka zany hoe chômage teknika zany lasa teny nahazatra teny anivo amin'ny fiarahamonina hoe efa ahoanareo no ohatran'ny mandehandeha fa anganareo tsy miasa tratra ny chômage chômage moa filazana chômage tratra ny chômage zay tany amin'izao France tany ohatra tonga de nidininy Amerikanina ny AGOA niodikodina teto ary zao ny fiatraikan'ny fahampitehana orinasa tompoko nahatrany amin'ny 20 taona manaraka ara de mbola hita foana ny fiatraikany 2009 amin'izao 2023 zao mbola hita foana mbola hita Paitoekarena no ny teny an'izany ary marina zany tena hoe fahotana mahafaty mihitsy ny fanampitehana orinasa zany fa nga moramora ny manangana orinasa tena manahirana be zany hoe manapotika orinasa zany raha resaka firehan-kevitra politika tsy mitovy afo zay fa raha hoe orinasa mipitehanao doranao anakaramanao olona de hoe dorana satria efa organise daholo reny ninja niza iteny dia tena tsy rarina ary tena tsy mety fa nga moa amin'ny orinasa anankiray nga moa tima daholo mipiasa ao raha resaka foto-kevitra politika samy manana ny foto-keviny rahaitsika ao amina fiangonana anankiray fa nga hoe firehan-kevitra politika mitovy daholo hoe raha raisina amin'izay ny toviana raha miresaka fiangonana de samy mpanota daholo zay ny toviana zay samy mpanota daholo firehan-kevitra politika samy manana zay maharesy lahatra azy ka hoy isika hoe sokafo maso ataovy ny fandiniana milamina ampahatoniana tsara ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao manoloana ny hoe samy lasa ohatry ny anjely daholo zay moa tsy mahay fitenin'ny anjely fa fomba fiteny iny hoe samy lasa ohatran'ny malemy-paika zany daholo lasa tsara fanahy zany daholo satria ninona hikatsaka an'ilay vato an'ilay malagasy aty amin'ny malagasy zany zao ny lakle ny tompony lakle hoe iza no apetrany eo vao alina mihitsy ny tenanay no namerina indray-pandeha ny aino sy nanaraka an'ilay toriteny ny pastera zaka teny Antsonjobe misy moa saika ny tomany misy tamin'iny tena tsy mety zaho hoe toriteny politika zay filaza azy ihany filaza azy fa toriteny iny de toriteny mihaino anao dia mandray de mamakafaka de mangataka amin'ny fanahy zany ianao mba hoe anazavana iny de tsy miheno fotsiny fa mba hoe ampiarina eo amin'ny fiainana fa nga nisy lainga ny resaka toriteny tao fa tena inona moa naverina ny anona ho ale izy de tena hoe tena zany mihitsy tena
izy moa ny hoe toriteny hoe marina zany sa tsy marina fa marina ny zavatra andeha mitombona tena hoe ao ary tena hoe nahazo aim-panahy mihitsy ianao zany rehefa tena hoe tena iasan'ny fanahy anao meno azy fa rehefa tsy iasan'ny fanahy anao fa tonga ianao dia mahatsiaro hoe za mihitsy zany tena voatifitry le toriteny le paster zany dia fa zavatra hafa mihitsy zay fa iza moa ny afaka hiteny ny amin'ny hoe fidindafo ny alabato iza no afaka hanohatra an'izany ary tena fidindafo ny alabato tsika mantsy ohatran'ny tsy tsapantsika le izy fa efa be dehibe ny zavatra nitranga raha taty Afrika fidindafo ny alabato izay mahazovahana ny fifidianana izay tsy mangarahara izay tsy libra tsy malalaka zany fa misy kiteritery tsy misy kitery resaka préfet sy chef district mpanaovina zavatra tsy tokony ataony io anie efa endrika na pression daholo zany raha ny tonga dia hitsina ny resaka fidindafo ny alabato ohatra zavatra anseho tany Côte d'Ivoire Gbagbo sy Ouattara fifidianana anie nampipoaka an'iny hain'olona firina foy nisy rafim-panjakana ny teny hoe Gbagbo ny lany dia nisy rafim-panjakana anankiray indray ny teny hoe alasanina Ouattara ny lany raikitra ny gidragitra le vahoaka amin'io samy manana ny tropony ty manana vahoaka Gbagbo manana vahoaka Ouattara manana vahoaka ary rehefa jamba le olona ao anatin'izay tonga dia raikitra ny gidragitra dia fampikasitanana dia mifamono efa tara loatra satria inona no natonga an'izay misy manipulation tao tamin'le tontolon'ny fikarakarana fifidianana tany Côte d'Ivoire efa hita dia mimeloha efa misy zavatra hita hoe tsy mety hatrany amina resaka lisy-pifidianana tany Côte d'Ivoire ho efa misy zavatra hita hoe tsy araka ny fahamarinana dia mbola nalefa ihany satria Gbagbo zany hoe zany eto amin'ny iny zany eto amin'ny tompon'ny fahefana oloko daholo mikarakara n'io rehetrarehetra io tsy maintsy manaraka mibaiko avy aty fa raha tsy zany mahita raharaha alazanina Ouattara koa anefa tsy vazaha be ny vadiny frantsay misy dikany zany izy koa manana mpanohana azy raikitra ny gidrakitra navelan'ny raisam-pirenena indrindra ny frantsay nga Gbagbo alonina akato fa vokatra izay zava-dosa tsitsitra ny fatin'olona tany Côte d'Ivoire nefa zany firenena zany tena hoe tena firenena anisan'ny sangany aty Afrika fa izy aloha amin'izao tsy ao anatin'le manitra velona tsony raha ty Afrika tsika ao fa Côte d'Ivoire tsy ao nefa Côte d'Ivoire zany taorianany ny fifidianana famono faty tao ny samo ivarianina efa tateo dia avy eo ny tsaraina tany amin'ny fitsarana raisam-pirenena ty fitsarana raisam-pirenena ty koa manahirana ihany koa ohatry ny afrikanina foana koa ohatry ny tsaraindry zareo ao maro hoe nisy andreny Bosnie Herzégovine reny hoe misy ny tsaraina ohatran'izay ray mandeha dia ohatra hoe ny raharahany Rwanda nisy ny tsaraina tany raha Côte d'Ivoire nisy ny tsaraina tany ary ny tsy afrikanina ahoana zany no mbola fanontaniana zavatra hafa mihitsy zany zavatra lalina be zany fa ny tiantsika ho tenenina dia ity fidindafo ny alabato ary ny endrika alabato tompoko tsy am'le vanim-potoana ny fifidianana ihany fa aty alohan'ny fifidianana zany hoe aty amin'ny fikarakarana ny fifidianana rehefa tsy tomombana rehefa minitsy miteny ianao zay tokony hiteny manoloana ny tsy fanarahan-dalàna zay miseholany etseroa dia efa endrika alabato zany alabato indirecta alabato masqué zany hoe efa manao tsy fahamarinana
manao mifanodokodonana amin'ny endrony maro aty alohan'ny fifidianana efa alatra zany aty alohan'ny fifidianana vanim-potoana amin'ny fifidianana eo mantsy le hoe arovony vatotsika arovony safidy arovony safidy iny rehefa le amin'le fotoana le fifidianana iny fa le mialohany iny ahoana inona ny tokony ho tenenina arovony fahamarinany fikarakarana ny fifidianana arovy na hoe ampanjakao ny fahamarina amin'ny fikarakara-pifidianana ampanjakao ny fahamarina mpikarakara-pifidianana somary lava be le izy fa zay mihitsy ny tena izy fa rehefa mipetraka izay milamima ny valiny io fa aizitsika amin'izao fotoana zao zany zao tena mba manontany tena mihitsy hoe lisy mpifidianana takan'inona ny ivoaka eo io mantsy le hoe liste électorale définitif amin'izay zany hoe raikitra lisy mpifidianana takitaky ny ahoana ny ivoaka eo satria zany zao efa mikatona dia ahoana lisy mpifidianana zay ivoaka eo zany ny atrehana an'le fifidianana na nahoana tena refonte totale ve no natao teto sa ahoana ny vola zay ampiasaina hikarakarana ny fifidianana tonga dia mibetrohan'ny avy any amin'ny fahefanam-panatanteraka dia nangina le seny iny tena hoe zao vola ilaina mahavitany io tena araka amin'izay mampety azy tonga dia mibetroka avy any andapa any fahefanam-panatanteraka be loatra eo hainao dia nangina président Marc Ravalomanana tamin'ireny le teto faritra manao ny asa mampanao politika azy izy ny président toko zakatsakanana lefa bomba lacrymogène sy tsy niteny le seny dia ahoana moa zany aiza zany le tena ahoana no tena hoe afahana tena hoe mahatoky zay le hoe fahatokisana ahoana nen'olona ny ivelany any 4 millions ohatra ny tany Brésil 150 millions betsaka ane zany 150 millions ny mpividy voasoratra anarana ny anao 4 millions fotsiny dia io dia tsy voafe matony ny olona misy menimenina sy manao n'izao fanamarihana rehetrarehetra zao dia mahita zavatra izy fa tsy hoe fara-tsy-tsainana hoe fianakorotana zava-dehibe ny fifidiananako efa leo mifahantrano ny olona leo mifahantrano amin'ny malagasy ary tia fa napetraka foana hoe iza ny malagasy mbola te hantra misimisy kokoa sy mafimafy kokoa noho izao iza ny te hantra mafimafy kokoa samy mamaly asa hoe olona efa inona angamba teny za zany te hantra taiza koa no hoe olona hiteneny zany raha tsy hoe olona efa de hoe maninona hoe za zany te hantra tsisy te hantra zany hoe mba samy te hanana fiainana tsara daholo sy mba hoe mety dia zay zany no tsy maintsy diniatsika tsara mihitsy amin'ity indray mitorako ity ny raha romi ity moa zany fa mandeha daholo ny fanadiadiana ny eto Madagasikara zao misy fanadiadiana satria misy hoe misy tompon'andraikitra ny arifenitra any anivon'ny asamble any nalaina ambavany dia lasa saina ny olona hoe ina moa ny idiran'ny olona any amin'ny arifenitra amin'ny resaka ohatr' zany aka fanadiadiana moa io fanadiadiana fa zao ny ankety ataon'ny any Londres any hafa mihitsy ary ny avoka mba ohatrinona lafolafo satria livre sterline tompoko ny vola matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany ny euro mbola resiny ny dolara mbola resiny ianao zany tsy maintsy hikaroka avoka lafo le izy vola be zany dia ino moa zany an'izay mikaroka avoka any fa ty moa raha sy mpitsarana sisisa andeha zany ny fitsarana momba an'io dia ho hitatsika eo ka raha hoe misy mifamitorana atao eto an-toerana hoe misy olona hoe voatontoana atao famitorana atsika eto an-toerana zay fa Britanika
Britanika rehefa mindraraha-pitsarana oatra atao ny anazy zany ny firenena na fanjakana matanjaka be ohatran'ireny tena ny fitsaranany azy tena tsy misoma fa tena hoe tonga de zao ny lalàna de zao de zao de zao tsy misy an'izany fahefanam-panatanteraka le hoe miselotselona hoe angalangalam-pinana amin'ny asan'ny fahefanarianana ny ohatra hoe fahefanam-pitsara de tena zay any États-Unis fahefanam-pitsara zany ohatrany hoe lasa hoe ny fitsarana no tena miantoka ny fiainan'le firenena zany ny any amin'ny tany mandroso na ny Japon io na ny États-Unis io ny any Russie moa oatra tsy de zany loatra matanjaka loatra le Poutine ny any Korea Avaratra zany fahefampitsarana zany tsisy an'izany any zay tenin'ny Kim Jong-un ihany tsy maintsy atao vonoa ity de zao da ataovy de zao ty andriamanitra kely mihitsy moa Kim Jong-un ny Korea Avaratra iny hafa mihitsy izy tena ohatran'izay zany le fandehan'le raha ka hoe fitsarana any Angletera ve enjana be ny any tsy ohatran'ny ty amin'ny tany manitra mba tsy teneniko hoe tsy ohatran'ny ty amintsika fa ty amin'ny tany manitra mbola manahirakirana lizy satria karaha vao tena any eto sao de misaoty eto sao de tratran'ny affectation eto zao fa any tsisy an'izany Boris Johnson ane prime ministre anglisy teo aloha taloloha teo ninana koa niditra amin'ny resaka tontolo-pitsarana Sarkozy jereo ty mahazo azy zay nahafantatra tsara ny raha sivy sy roa arivo teto Madagasikara filoham-pirenena perinazy izy tamin'ireny Donald Trump jereo ty mahazo azy atao ny fitsarana mahita mihitsy ahonty ka ity resaka Romy ity zany hita zay avoaka ny fitsarana any Londres misy ny fanadiadina ty Madagasikara fa le any Londres fantoko any ny fomba fijery zany zay zany aloha no ataontsika hoe analiza ny famakavakana tamin'ny tapany voalohany iny nametrahantsika zany amin'ny hoe malagasy toy inona no hiatrika fifidianana de hoy isika hoe malagasy misaina tsara malagasy tsy voarebireby malagasy manana fomba fanadiadiana efa misokatra tsara ka izay no ahafahany manapa-kevitra fa tsy malagasy ararotiny sasany fahalemeny na hoe faiblesse tsy malagasy ohatran'izany fa malagasy tena manana maizy azy ary mandinika tsy taitaitran-javatra zay de zilona zao amin'ny terinandro ity de ahoana raha ny tokony hoisy tompoko raha vao tonga ny maraina de madio daholo ny tanàna tsy misy zordira eny baka ny zordira na ray ary zay ny tokony hoisy rehefa tonga amin'ny maraina de madio ny tanàna fa tsy hoe ao anatin'ilay fotoana zay esana ianao mahita camion magnodroka fako etra resaka organisation zany resaka organisation zany fa raha nyfotokevitra tokony izy de hoe tonga amin'ny maraina madio ny tanàna de misy fotoana fanariana fako zao avy ny vahiny efa misy vahiny tonga eto hitany daholo ny tsy zordira rehetrarehetra ty resaka fahadiovana aloha jeren'ny olona voalohany raha vao tonga amin'ny tanàna anankiray izy de hoe amina firenena anankiray fahadiovana aloha fa io tsy vitan'le hoe ny eo analakely sy ny any eo ihany ny diodiovina de madio de fa ny any amin'ny hafatsy izy tiptop zao mandeha be deabe any de lasa ozatra lahy hoe jeu de gilles tiptop le jeu de gilles moa zany misy mampiavaka azy foana jeu de gilles amaranako azy jeu de gilles tamin'ny fito sy roa arivo zay ny président Marc Ravalomanana no tantana amin'ny firenena efa bolana mialohan'ny anombohan'ny jeu de gilles tamin'ny 2007 tamin'ny fitondrany président Marc Ravalomanana efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra tsisy an'izany mbola manampinampina lavaka zany tsisy an'izany ny fandraofana zordira tamin'izany le misy an'le camion benina sy an'ny reny zay mbola lovain'ny baka ny zordira tamin'ireny mbola lovain'ny amin'izao fotoana zao de io moa zany mody me ny lokona mavomavo de mipetrapetraka eny ny sasany fa toerana sasatsasany fotsiny no misy an'izay
fa tamin'izany 2007 zany efa mipetrapetraka dolo ny zavatra rehetra tonga de efa milama efa milamitsaina tsara ianao de tonga vahiny de raisana tsara zany nalaza tamin'ny 2007 ny tamin'ny 90 tamin'ny andron'ny amiral dideratsiraka jeu de gile voalohany raisitsika tsy de nahitana olana ihany ko jeu de gile nalaza tamin'izany le mofokatsaka le botabe tery anosy be tery hoe jeu de gile ny anaran'le mofokatsaka mihinana ray amin'izany ianao tonga de mizihatra ny tendanao ohatra n'ireny ganagana voky apomby reny zihatra zany nalao hoe jeu de gile de samy nisy nanamarika azy daholo fa ny am'ity andro sisa no isaina amin'ny zoma zao sabotsy zao dia mbola hitanao fa tena tsy milamina enjikenzika atsika enjikenzika ity de ohatra zany ny endrikilay fitantanana ny firenena ka dia lao misaina tsara amin'ity fifidianana indray mitoraka ity ary samy mailo samy anara-maso tsika menakavy miaraba namana fanirira zafy manantany tonga eto amin'ny fandarana miara-manonjy MBS radio mada ny député colonel Rambobo mbola tsy eto izy fa de rehefa tonga ny fotoana de miaraka amintsika eto ihany zany zay voafito moa tamin'ny alalan'ny dika Madagasikara tao amin'ny boriboritafo efatra fa namana faniry no efa eto zany de miarabanao namana faniry ndao ary zatsisy miaraba sady misaotra andreny miaraba namana mpiaramiasa rehetra ionja sy faly eo ambadikeo ny namana teknisiana miaraka amintsika eto amin'ny MBS fohy be zay somebiseby mivezivezy mijery zay mahatsara sy mahasoa ity onjam-peo sy fahitalavitsika ity zany dia arabaina avokoa izy rehetra ireo namana mpanao gazety zay mielimpatranany dia arabaitsika tahaka izany ihany koa ny arabantsika ny namana mpiaramiasa ao amin'ny radio mada zay mandray ny miara-manonja miaraka amintsika saika isan'andro ianareo tsy ho adinina iny any ampitan-dranomasina any ny eto atoerana ihany koa etona de mitondra fiaraha-mioritsika rina satria nisy namana mpanao gazety any Sambava Sarliodon zay nodimandry de mitondra ny teny fampinoana ho amin'ny fianakaviambentsika fianakaviamben'ny MBS ihany koa zay nandaozany zany namana mahafinaritra izany indrindra anisan'ny tanora nikofoka de nikofoka izy tao anatiny zay hoe antoko tiako Madagasikara zay tsy mbola vita ny tolona de lasa nandao atsika izy mino sika fa niezaka rehetra nataon'izany namana zany sy ny mba faniriany ty Madagasikara dia de ho taterahany reo tanora teorina sy izay efa nampitany zay fitiavany amin'ny Madagasikara izay de ho lasan'izay ny ratsy rehetra so ny fanidiavantsika menakavy indrindra ho anareo any avaratra sy ny fianakaviany ampitao zay teny fampiononana teny fampitondrana ny mazefatra ho atsika menakavy ary mba hamafy ny ratraposy ny ranomaso zay nandaozany zany avatiana mahafinaritra izany maro ny zavatra andresan'rina teo ary iresaka raharam-pinena maromaro misy isika rina satria 2020 androany volana aogositra de asaina avy hatrany zany ianao hanaraka ny fandana satria betsaka ny zavatra ho resahana zay sirina no ampiaina ny fandarana de andrainy atsefatsefaniny ihany rina arabe mananjara rehefa aveo fa efa netiny teo moa zany fialatsiny satria efa tsy felatsony de iaraka amintsika ny solombavam-baoaka Ramboasalama Emilien atoato zany fa ny olom-boafidy moa sy mibirao politika de efa mametrapetraka ny asa maro samihafa zay manerina ty Madagasikara ity eny hatrany ivelany aza ao anatin'izay fandaminana ny fifidianana ho avy izay nresahan'ny rina teo le resaka talegny kabinetra ny fiadinan'ny repoblika satria raha ny tokony ho izy zany rina dia ity le resaka hoe niala teto Madagasikara izy ny fahasivy ny volana ataontsika hoe fahafolo ny volana aogositra de ny fahasivy izy no nametraka ny demandena congény zany hoe ny fangatahany fialatsasatra de tokony manao reprise ny asany izy zany androany fa 2020 ny volana aogositra le fotoana nahasamborana azy tany Londres lay talegny kabinetra ny présidence dia tamin'ny fahafolo ny volana aogositra zay zany le time inona le daty samihafa tsaro ho fantatsika zany
zany hoe raha ohatra izy zany ka nametraka nylay fialan-tsasatra fahasivy a de tokony verina izy 2 zany a mirejoindre am postany zany a androany zany raha ny tokony izy a de verina tamin'ny asany izy tokony efiany avoloa izy zany androany na iavoloana ambotsiroatra fivezivezen'ireo oloreo daholo moa zany misy manana braoro reo manana andraikitra reo fa matetika ato ambotsiroatra ny dirikaby fa tamin'ny fahafolo volona aogositra ty raha matotia no voasambotra tikan'izay zany 12 andro androany zany no nahasamborany National Crime Agency na ny NCA any Romy Vaosy Andrenarso Vaosy moa zany anaram-badiny iny zany ka ny tadiaviny rehetra de hoe aiza ho aiza ity raharaha ty am'izao fotoana izao za rehefa nieno prime ministre lehibe ny gouvernement tomaly de ny amin'ny hoe tsy miditra am'zany ny fanjakana fa maleo tena anjarany ihany zany sy ny sisa ho an'ireo police britannika zany a sy ny fanjakana any zany hoe iny zany le apaisement iny zany hoe le fanjakana zany tsy mampiseho fahatairana fa taitra ihany le fanjakana satria ny 10 volana aogositra no voasambotra izy a raha ao faly le communiqué zay nany esorana ny Romy Andrenarsoa tamin'ny faharaiky 12 volana aogositra raha tsy diso a no nivoaka le communiqué de tsika fa nitondra fanazavana teto satria taoarinan'io zany fa 12 volana aogositra dia ny vahiny teto i Rabenirina Mamy solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy de tsy ambotra atrimo sady question Assemblée nationale hoe officiellement mbola tsy afaka olona io ny antony nazavaitsika de hoe ny didim-panjakana no afaka manafoana didim-panjakana isika de miezaka foana zany a mitondra fampianarana amin'ny lafiny lalàna mitondra fampianarana amin'ny fanarahan-dalàna mitondra fampianarana amin'ny fanajana ny lalàna fa tsy amina communiqué no analana olona tsy simple communiqué mihitsy ohatran'ity de ndaso are ity zany ataontsika 14 août zany ty satria 10 le izy 10 août zany le izy de tonga zany de naka fanapahan-kevitra ny gouvernementa zany non ny fiadinan'ny republika dia fampitambo-avao ny raisiny de ty fampitambo-avao ty tamin'ny faha-efatra amby folo ny volana aogositra raso kely aloha faly a azatsoana fa aloha ho amariniko kely misy zavatra ho amariniko vetivety kely fotsiny 10 août izy mivoasambotra lakamisy izy mivoasambotra lahady lay vaovao 13 août no nandeha be mihitsy tamin'ny tambajotra sosialy 14 août alatsinainy no namoaka nyty fanambaran'ity zany teo amin'ny fiadinan'ny republika za zany tsy hamaky tsony ny any ambony rehetrarehetra any fa ity ambany ity ny raisiko andalana voalohany faharoa fahatelo faefatra fahadimy andalana fahadimy raisiko manoloana zava-misy de noraisina avetrany ny fanapahan-kevitra ino tsara fanapahan-kevitra ozy izy izany nanapa-kevitra zany zao de efa tsy mety zany fanapahan-kevitra zany de hoe décision amin'ny fanesorana andramatoa Romy Andrenarsoa amin'ny asany de io le izy io hitatsika io ity hitatsika ity le izy zany hoe fampitambo avao ty resahan'ity ny fampitambo avao zany hoe ny communiqué tsy afaka maka décret d'abrogation fa raha ohatra izy décision tamin'ny 1er mars 2023 na nendrena ny ty dirikaby ty de tokony tamin'ny fahaenina amby folo volana aogositra satria ty latsinainy ty fahaefatra amby folo volana aogositra nakana ny ty fanapahan-kevitra ity hoe nesorina tamin'ny asany izy avaika efe immédiat zay manko lo izy tamin'ny teny frantsay fa ty le izy de hoe fanesorana andramatoa Romiary Andrenarsoa amin'ny asany fanapahan-kevitra ozy izy ty ve zany tovoleta amin'ny décret ity tsy mahavono an'le décret mihitsiny ohatran'izao igny tondratsika fanazavana tamin'le ministry ny atany nanaonao foany satria décret no satria mieritreritra administrateur civil ministry ny atany de mahay noho ny hafa de maka fanapahan-kevitra diso de nanao an'le otrony noty zay nalefa tany am'ire tompona andraikitra samy hafa eneviny distrika sy ny préfecture eny ary ihany ko ny am'ireo a fanapahan-kevitra nraisina zay a mandrara ny fihetsiketsehana akala mandrana kanefa misy lalàna amin'ny fean'izany de le noty kely ny raisiny iny ny everiny fa iny ny zava-dehibe manoloana le lalàna zay tsisy valeur juridique mihitsiny le noty kely ny raisiny iny de efa mba nilazytsika hoe manaonao foana ny nareo e
de itony misy antony fampitambavao tony raha isytsika simple communiqué tony ininona filazany zany tsisy efe misy tsony eo amin'ny lafiny raharam-panjakana na eo amin'ny lafiny raharam-pitsarana to zao ohatrany hoe communiqué de presse fampahafantarana fotsiny tika efa hoe izy ara fampitambavao fa mbola tsisy soniera fampitambavao ao anatin'ity zany de fisy fanadiovantena aloha voalohany indrindra hoe tamin'ny fahasivy volana aogostra izy eto manko le resahaka io no nisy trahandramatory miary andrenasoa ny fialan-tsasatra zany hoe congé any zany ametraka congé izy fa hanao vakansa ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogostra androany zany resahantsika zany tokony iny verina nanombrinkany asana izy arak'izany teo dia tsy fantatry ny tompona anaikitra malagasy ny fandehany ny fandehanany manokana any Royaume-Uni sy izay mety antondehany tany ty zany le fanadiova-tena hoe nisy demandena congé nataony a satria izy nanao vakansa de tsy hainy eta malagasy eta hafaafo zany eto zany raha misy olona miditra eto antsokosoko tsy fantatry le eta malagasy zany ny zavatra miditra eto antsokosoko ary zany inge tsy zava-baovao zany ary efa impirimpiry moa nisy olona zay frappé ny IST interdiction de sortie amin'ny territoire fa zao tsy hitan'le eta malagasy le izy fa efa hoe lasa hony le olona mivoaka amin'ny vaovao na re amina famoaham-baovao sasany amina tambazotra sosialy hoe efa tafavoaka inge miporitsaka raha ihany zay zany vao fantatry ny olona lizy any hoe tsisy ninina pasoara zany le eta malagasy na mpanao gazety vahiny no miteny efa ty ihanina pasoara le izy satria le ao am'leviny fiadinan'ny repoblika mihitsy ny défaillant tsy mahalala akory ny dirikabony zany ny amin'ny hoe lasa ny Royaume-Uni ny oliny aiza misy an'izany hoe renseignement d'état zany de tsy mahalala ny fivezivezen'ny olo-pirenena rehetra sy izay verina fa personnalité politique eto Madagasikara ka na ny dirikabony ara de tsisy mi-informer le filohan'ny repoblika ve ny amin'ny hoe nandalo tato aminay tato amin'ny pafy a policinaire frontière fa lasa ny ampitan-dranomasina any taleny kabinetra aiza koa try ny hafahafa be ohatra ny kilalao-njaza zay nge le teneniko hoe olona tsy alehany le mpitondra fanjakany ahoana ny tsy afantarany hoe misy tompona andraikitra lehibe ao aminy ny voaka ny Madagasikara de tsy mba misainkiety akory le filoham-pirenena am'izany fotoana an'izany hoe inona ny andehandehananao any Royaume-Uni any mission personnel sa mission any fitondram-panjakana malagasy sa inona ny antony andehananao ary le olona tsy olona ray fa olona roa ny ala teto na andeha vakansa ary ianao mila fantatra hoe lasa ary satria le olona mibabiny le andraiky mpanjakana tsy afa miala aminy iny izy nanao congé fotsiny mba hahafahany zany miala sasatra eo amin'ny asany fa izy akory tsy afaka manafoana azy amin'ny andraikitry mahataleny kabinetra azy ny fangatahany congé fa babeny jusqu'à preuve de contraire hoe abrogé ny olona iny de ity le resahantsika nisy conseil des ministres tamin'ny 16 août raha tokony izy tokony nisy fa tsisy conseil des ministres tamin'ny fahenina ambe folo ny volana aogostra fahafantarako an'izy io tsy teto ny filohan'ny repoblika satria raha ny tokony isy tokony vahiny tany Roma amin'ny filohan'ny repoblika ka raha tsy teto izy zany tsisy filakevitry minisy dikan'izay zany am'izao tsika miteny zao am'ty talata faharoa amby roapolo ny volana aogostra ty de mbola mizohira no mahataleny kabinetra azy eo anivony fiadinan'ny repoblika Ramatoa Mendrinarsoa ka nampiasa juriste sy constitutionnaliste takininona ary nareo tsy mbola mahafoana décret d'abrogation ny iny Ramatoa iny simple communiqué amin'ny présidence iny avoay fanapahan-kevitry ny filakevitry ministre tady avokely faly azafady 1er mars 2023 nalefatsika teto zany no nandrendrena azy ho taleny kabinetra eo anivony fiadinan'ny repoblika tsy maintsy eo anivony filakevitry ministre ny manafoana azy ary misy didim-panjakana zany décision raisiny eo anivony filakevitry ministre manendry sy manafoana de amintsika miteny zao zany efa niresahana niaraka tamin'ny député membre Bendriny zany itsika de manana privilège manokana rehefa am'ty fanarany ity satria zao miezaka mampafantatra zavatra marobe atsika mpanaraka n'ity émission ty izahay de mazava ny teny député membre Bendrina teto amiko mbola tompona andraikitra amin'ny présidence io olona io satria mbola tsy misy mihitsy décision en conseil des ministres nanafoana azy d'ailleurs tsisy conseil des ministres tamin'ny larbi teo de ty le izy mazava tsara
noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana manendry ny talen'ny kabinetra ny fiadidiana ny repoblika teo aloha zany hoe niraisina zany didim-panjakana ny abrogé an'le didim-panjakana zay a nommé an'ilay dirikaby ny présidence teo aloha zay zany tiany ambara am'ty de manendry de misy nomination vaovao Andramatoa Andrianarisoa Romy ho taleny kabinetra vaovao de ohatran'izao zany ny zavatra tokony andrasatsika zao natao hoe fampanaraha andalana ny fanjakana tandalana prise amina conseil des ministres les décisions satria mazava ho azy ny toko fahatelo miresaka an'izany de hoe fanendrena mpiasam-panjakana ambony donc mpiasam-panjakana ambony mandeha iny didim-panjakana ny manafoana didim-panjakana zay didim-panjakana fa ny tsy manafoana simple communiqué ny anafoana didim-panjakana de hoe niraisina fanapahan-kevitra de avoay le izy e avoay ny laharan'le didim-panjakana de tamin'ny fotoana ohatrany ahoana ny nandraisana azy tsy didim-panjakana teo anivon'ny présidence mbola fa tsisy aloha zay didim-panjakana ety anivon'ny conseil des ministres zay no resahantsika zany dikan'izany mbola taleny kabinetra zany ilay olona any ivelany ihany androany tapitra ny congény rapitso tokony misy conseil des ministres satria rapitso alarobia ka raha tsy mivoaka amin'ny conseil des ministres rapitso zany de zao efa miverina amin'ny asany zany le olona rina nanomboka androany io a vereny kely faly le fanambarana le fampitambavao andrareo amin'ny fiadina ny repoblika teo vakikely fotsiny le 9 sy hatramin'ny 22 o iny io izy io nahanomboka ny alarobia 7 aogositra ozy izy 13 no nysitra Andramatoa Romiary Andrianarisoa ny fialan-tsasatra ka hatramy 12 ny volana aogositra 13 izany dikan'izay zany raha tsy mivoaka ny conseil des ministres mazava tsara ny fanesorana azy ny abrogé limogeage an'izany fa tompona andraikitra mpanjakana ambony zany de mbola considéré tsika izy zany fa mbola taleny kabinetra eo anevon'ny fiadinany repoblika ary zay manahirana am'ty raharaha ty mibaby kasikety maromaro izy ao ambadiko zao adevitra zao fa kasikety tsy azo nesorina mihitsy ny kasikety mahataleny kabinetra azy zay nanaovan'le acte tamin'ny 10 ny volana aogositra ny demandena congé tsy manafoana mihitsy satria 14 aoara raha ohatra ndray ty simple communiqué ty ny raisitsika 14 aoara vao nandray ny fanapahan-kevitra iny fiadinan'ny repoblika hoe natsahatra tamin'ny asany izy zay mbola tsy manan-kery ho tsika raha tsy misy fanapahan-kevitra ndraisina tamin'ny filan-kevitry ministra ary misy mihitsy abrogation limogeage inona ny zava-mitranga am'izao fotoana zao premisy zany de miteniny aminy hoe tsy sidiran'ny fanjakana io de apetratsika ihany aloha izy de aza misy mandehandeha any ary am'y tompona andraikitry ny gouvernemanta zay mety olo-kafa atao irakiraka mandehandeha any Londrany avelao izakarery ny fianakaviany sy izy sy ny fianakaviany Philippe Tabuteau ny am'izay fomba hahafahan'izy ireo mivoaka any fa ny zavatra azotsika everina sy azotsika inona mitondra raha tony tsy maintsy nandalo na handalo na efa nandalo teto Madagasikara ny National Crime Agency NCA tsy maintsy anitatra fa nadiadina mikasika indrindra am'ty raharaha ty tsy maintsy misy olona enona na de fotsiny any aza ny fitazomana amin'ny protocole ny Assemblée nationale zay mampalahelo any le raharaha hoe satria ony namoaka azy nikarakara ny antota taratasiny lay tompona andraikitry ny arofenitra eo anivony ny anteny meram-pirenena dia natsona am'ty raharaha ty dia voatazona am'izao fotoana zao ho an'ny eto Madagasikara ka na de izany fotsiny any azy tsy maintsy andalova ny NCA satria ny NCA eo amin'ny fomba fiasany de zao misy fanampim-baovao tsy maintsy ampiana amina raharaha goavina ohatran'izao satria eo amin'ny saitry raisam-pirenena ny raharaha ohatran'izao zay tena raisina ho crime mihitsy eloka be vava ny resaka corruption ary ty de zao tratram-body omba flagrant délit ty raharaha ty fa tsy hoe suspicion na hoe fiahiahina fa ity zany de zao
tao anatin'ny trano fivoriana izy menada no tratra araky ny antso nataony James Fields zay orinasa ny alerte ny NCA tany Londres de voasambotra tory zareo ka tsy maintsy misy zany no fanampim-bavao satria tsy azo everina fa tamin'io fotoana ny voriana diso ioreriany no nisy adevitra mikasika an'ity resaka corruption na 225 000 livres sterline ty sy 5% ao anatin'ny action fa tsy maintsy efa nisy resaka lavabe nandeha ty zay vao mifinalize boucle ny adevitra hoe bon aty Londres rarytsika mamarana ny cause rehetra de piéger tao le dirikabo sy le mpiara-miasa aminy zay ny tenintsika fa ny organigramme ny présidence de organigramme araky ny lalàna iny ny fantatry ny fanjakana raha ohatra ka misy famoronana cabinet eo ambanin'ny cabinet ivelan'ny cabinet mpanjakana atao am'ilay talen'ny kabinetra de ivelan'ny lalàna zany satria ohatry ny maheno zavatra hafahafa manko tsika ohatry ny manana mpiara-miasa maromaro le dirikabo ny présidence misy olona avany atsimo misy vahiny misy vehivavy misy tanora-pandrarana namana de aniny reo nefa reo raha mifantatra tsy ao anatin'lay organigramme zay fantatry ny fitondram-panjakana ary andoava ny fitondram-panjakana vola araky ny fepetra-dalàna samihafa bref avelakeo iny mbola azo iverenana iny amin'ny fotoana tokony amerenana ny adevitra momba izany ka raha miresaka an'izao raharaha zao zany tsika de ozy tsika hoe mbola tsy afaka amin'ny andraiki-panjakana zany le olona voahidy any Londres ka raha miteny ny fitondram-panjakana hoe tsisy idirana io satria te hiapaiser an'le situation te ampangingina an'le raharaha tiatsika ambarany zany de ozy tsika hoe aza misahirana mandeha ihany ary raha ohatra ka tokony isy andeha ihany misy dikany amteny an'izany na olona hafa na tompon'andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta fa raha ohatra ka misy tompon'andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta na olo-kafa mandeha ihany manao négociation tsy fatapatatrano na miseratserana mitsikilokilo ny atota-taratasy ihany de lamany tsy matazona miteny meny le fitondram-panjakana hoe tsisy idiranay ty raharaha ty fa avelao ny NCA no avy aty Madagasikara anao fanadiadina zay ny lozika avelao ny NCA no avy aty Madagasikara anao fanadiadina ka ho taratra zany fanadiadina rehetra zany ny communication rehetrarehetra zay nataony James Field tamin'ny Romiandrenarsoa sy zay mety aveo nataony Romiandrenarsoa raha nisy zany tao anatin'ny PV nataony tamin'ny mpanao fanadiadina teo anivon'ny NCA satria crime ty zavatra nataony ty de zay olona voatonony rehetrarehetra eo na iza averiko tsara sans exception na iza ny voatonony ao de aleo voatonony aza sina délégation na avy aty mitsy makany taky le raharambolamena 73,5 kg andefa délégation naneta malagasy taky le raharambolamena tany Komoro sy ny sisa hoe ampidio aty de aty ny tsarainy ra ihanina avereno aty lay volamena anay fa zao aza sina mihitsy olona makany fa aleo ny NCA no avy aty Madagasikara raha tsy efa tonga taty hanampy ny fanadiadina zay efa tanan'izy ireo de hipotra ny marina momba izao raharaha izao fa tsy misy olona andendeha hanao négociation zany amina zavatra goavambe ohatran'io ka capital lalovon'lay James Field amina milliard d'euros ka andendeha fotsiny am'izao lay directeur ny cabinet en présidence tsy mino an'izany tsika misy fomba fitenenany namako zay raha hoe na simple kely mpivarotra anany ery raha mialatsiny mahatakatra an'izany hoe tsy misy olona andeha hanao négociation avoleta zany ireprésente ny état malagasy aka ny part d'action aka ny pot de vin ka tsy ho fantatry ny fitondram-panjakana fa zao misy mauvaise foi aho
natosika le olona fa rehefa tafajabaka nyvoaka moramora tsy teo ao an-damosin'le olona ny sasana fa madamy romi ve sahanonona ka zay rehefa ho tsaraina ny alondra hoe ianina ihany any hoe tsy zarery io ka izany eo a tsy maintsy misy an'le pv io ane zany a tsy miditra aloha tsika rina am'ilay hoe hoe nisy olona secret ny ankety a tsy hidirantsika zay fa ny lojika nadevitra ny resahantsika hoe tsy maintsy nresaka lafin-javatra maro izy na de fotsiny aza amin'ny adidy amanandraiky ny amin'ny hoe mahazaka tsy itsika mihitsy rina ny ndeha hanao intervention tsy olona tsisy portefeuille ny andeha hanao intervention ngezabe dikan'izay zany na de amin'ny adidy amanandraiky ny fotsiny hoe talen kabinetra manoloana aminay iona amina compagnie minière ngezabe dikan'izay atahorana zany eo anatreha négociation misy trafic d'influence zao zay Fangaro. titre fangaro misy extorsion fond koa zany satria misy titre ao de zay le mahatonga iteny am'le hoe azasiana olona mandeha any misy dikany am teny an'zany fa aleo le NCA no avy aty zany e io tsy azonao tolorana koa le NCA hoe ty ny azo livre sterina mantanjaka beoko ka izy ane olona Izy nga- missionnaire efa enquêteur efa spécial mihitsiny ny tsy maintsy manao an'zany zavatra fomba fiasany zany ny NCA de ty ara ny vokatry ny ankety rehefa avy aty Madagasikara de hoentiny eo satria mialohan'ny fahavalo ny volana septambra tsy maintsy bouclé daholo zay eo amin'ny lafiny ambony be ohatranyireny moa zany de hoe misy ny caution taky ny Jacob Zuma ny tratran'izany rehefa nanao corruption be Jacob Zuma zay filoham-pirenena Sudaf de narahana caution mba hahafahana aloha zany manatsotsatrotra azy fa zao tsy afaka mivoaka an'le territoire izy fa confisquena ny passeportny mbola adevitra hafa koa zany teneko zany aiza zao ny passeport sao de angataka liberté provisoire fa tsy hoe andeha ny fahavalo ny volana septambra ny raharaha de hivaliny eo fa mbola mitoy io loam-pempangana mbola tadiavintsika ny chef d'inculpation tsy maintsy hitantsika zany fa tsy maintsy ho confisqué ny olona any koa ny taratasy tsy hahafaha mivoaka am'le toerana passeport madame romi zany zao any mandra-pahavita Mandra-pahavita tantera ny- sy mivoaka zany prononcé zany ny audience hoe zao zany ny penina na tsy penina azon'ity olona ty andeha lavitra zany ty raharaha ty mahafantajavatra tsika matompo teny an'izany eo amin'ny lafim-baovao maro samihafa fa tsika koa nefa tsy hanao volana alohan'ny abiby ka ilaza zavatra samihafa eto fa tehiteny fotsiny tsika ny amina hoe tandremo aza tsolatsolana makany zay mety tompona andraikitra samihafa avy aty Madagasikara fa aleo ny NCA no avy anao fanadidiny eto Madagasikara ary aza manao intervention mihitsy nareo fitondram-panjakana tahakan'izay efa nataonareo tamin'ny 73 kilo sy ny tany komoro sy ny rehetrarehetra tany hoe alefaso aty araky ny compensation judiciaire araky nyzao alefaso le volamena tokony tsaraina aty reto olona samihafa reto fa mba ahitana ny marina ary mendrika hahafantatra an'izany voaka malagasy de veritsika rina fa mety kokoa ny andehana ny raharaha amina sincérité amina intégrité raha ny Londres raha mandeha zay raharaha zay de tonga eto ny NCA anao fanadihadiana ka na iza voatonina ao anatin'izany cause rehetra zany de miassume izy e na iza voatonina ao anatin'ity raharaha ty tsika tsy te alala fa zany ihany koa ny endriky ny fanadiovana endriky ny fidiovana ary endriky ny filaminana sy fanajana ny atao hoe lalàna ho an'ny eto Madagasikara ampianarina an'izany tsika reto akory ny tsy bany kely hoe azonao atsona de kopahana de asitrika ao anaty tanany ihany de toute façon tsy omby ny tanany zareo raha ohatra ka apiditra 50 millions ianao hoe alaminy ty cause ty rangaha tsy ohatran'izany reto vao mainka andray ianao vao paingitra eo any ambaravara mpamosavy ianao manoko sikidy tsy aza atao ohatran'izany ny NCA mazana be ty rina
mantamibasy amin'ny anglisy. Mazana be ty afery ty, manomboka mitady andeha lavitra ty raharaha ty fa ohatrany efa hitantsika le lalan'le raharaha. Rotra zany tsika le hitanao le mitrandraka vato volamena satria ohatrohatro zany koa moa tony resaky tony resa bato. Na vato mihitsy ara ny resantsika de efa manomboka mahita an'le lohambato tsika de maraka an'le fil an'le izy. Manomboka mahita an'le fil an'le izy, iny le lalany a. Dikan'izay, ahoana ny stabilité an'ilay tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa. Fa za mahafantatra, raha faneho-kevitra le ramatoa Roamendrenarsoa tamin'izy mbola sy talen'ny kabinetra, fa tamin'ny voalandeha le adevitra le Apollo 21 nisy feo maro samihafa mivoaka, ohatra ny mahafanta-javatra maro be anatin'le fiainan'le fitondram-panjakana le ramatoa. Ohatra ny te-hiteny zavatra maro be le ramatoa, fa voahidy ve mivava ny voana tao dirikaby. Eo manko ny zavatra hitondrantsika n'le raharaha. Fomba fanidina vava ve ny fanendrena ho dirikaby. Fa izao zany, raha ohatra ka ramatoa tena miady amin'ny kolokolo mafy, ka tonga am'izao ny adevitra de isika tsy azo heverina mihitsy fa nandendeha rery ty olona ty. Fa ravaratsiny tsy maintsy nisy tompona ndraiky mpanjakana tao, na hafantatra ny antondihany. Impossible zany. Fa raha zany ny zava-misy de zao ozy pasoary Madagasikara. Zay miditra sy mivoaka tsisy fantatry ny eta malagasy zany. Kiny ny teneniny teoko. Tsy mahafantatra zay antondihany, zay nalehan'ny fitondram-panjakana. Grave anie zany. Présidence ny République zany tsy mahalala ny ataon'ny olona zay heverina fa nitendrena amin'ny andraiky mpanjakany ambony. Zay manahirana rina am'le raharaham-bolamena tamin'ny 73 kilo sy le 40 kilo d'or sy ny sisa sy le volamena manjavona tao anatin'ny coffre-fort. Risika na atantara eny. Satria zao ny tenentsika an'izany. Ahoana moa ny eritreretintsika zany rina? Nisy fiaramanidina ny ala teny Ivato de tany Toliary, zay le tamin'ireny tantara reny a. De nisy douanier tamin'ireny a. De nisy valizy netiketana tamin'ireny hoe amin'ny alalan'iny valizy iny tao le entana. Fa reny rehefa miditra any amina firenena hafa zany satria malalaka ny fivoahany eto Madagasikara, ka raha tany zany nisy fipoahan-javatra amina resaka terrorisme. Ahoana ny zavatra hitranga ho amin'ny Madagasikara? Zay nge ny zava-doza am'tondra raha tony. Voatsela akoriny zao zany nafantatra tamina fivoaham-baovao maro samihafa. Misy kôly mipetraka tsy lavitra amina toerana fivezivezena fiara fitaterana tany Frantsa tany. Fa tonga de miboklena ny perimetra rehetrarehetra. Kôly io rina. Tsy maintsy tadiavana an'le olona mahay momba minina. Nanapoka sao de mitarika risika na zavatra hafa. De enao ve mivoaka eto Madagasikara zany ny olona tsy fantatrao. Ao zao misy vahiny ao anaovana fikarohana, tafavoaka eto Madagasikara. De mi-interpeller ny Interpol lay pikaroko azy. Zany hoe eto zany raha Madagasikara. Na de ilona ry izy tokony ho mafy be, de malalaka ny fidirana, malalaka ny fivoahana. Tsy miteny zany ST zany eto Madagasikara fa afaka mivoaka ny olona ray. Nefa misy risika ho zany am'izao fotoana zao ao anatin'ilay resaka fampiororona. Koatra ny resaka roro ihany io ko. Tsy fatapeviana ny fahatongavana fa rehefa tonga eto de zay. Hoe io ny Banaka le Madagasikara zany. Zay ny ambony titsika teny. avileta de io. Ka io ty raharaha ty zany de ohatsika hoe andrasantsika ny fivoarany ty. Fa teny voatra ito teny voatra ito ary fatatsika fa zavatra roa manahirana ny fanjakana. Le naturalisation zay mandindona azy ny tsy maintsy hampahafantarana marina raha toka kandida na tsy kandida. Nga ihany Rajoelina. Iroso maty ray be, emotra maty reny be. Tena zay mihitsy ny fiteny malagasy. Satria mamato ny zavatra maro. Io resaka naturalisation na hoe fizakan'ny zom-pirenena frantsay io ka nahaveriny ny zom-pirenena malagasy azy. Sy ity raharaha Roamendrenarsoa ty zay talen'ny kabinetrany. Mpisaviritaka zany le raharaha rina.
Savoritaka le raharaha. Ivadika ako am'le resaka naturalisation. Satria moa zany araky ny lalàna dia tokony hisokatra rapitso 7 Aogositra ny dépôt ny candidature ho an'ireo mpirotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Zay le izy 25 Août zay de zile le daty roa reo manko afangaroko misy indraindray mialatsiny indrindra amitsika zany amin'ny zoma. Ka raha amin'ny 7 rapitso zany ny irotsaka ny isokatra mialatsiny indrindra Alarobia. alarobia ny fandrotsahana vérifie kely faly azafady am'ilay didim-panjakana nylaisan'ny Léonie gouvernemanta am'le fisokafany taratasy fandrotsahana candidat mpirotsaka ho fidiana fifidiana filoham-pirenena fa tokony rapitso 7 Aogositra. Zay nytenentsika teto hoe na dia amin'io daty io fotsiny ary raha ohatra ka mieritreritra ho candidat le filohan'ny repoblika am'izao fotoan'izao dia nitaly ny kabinetra miandraikitra azy. Satria nitaly ny kabinetra amin'ny présidence tompoko ny manao politika. Ny secrétaire général ny présidence dia misarge ny administration. Fa nitaly ny kabinetra ny manao ny politika. Ohatra zany ny any amin'ny ministère. Ny SG ny manao ny administration rehetra. Fa ny kabinetra mandamy mandraraha politika an'ilay ministra. Ary amin'ny akabeny mijery ihany koa ireo asa samihafa heverina fa tokony ho zaka ny kabinet ka tsy hifantsahana andraikitra amin'ny secrétariat général sy ireo direction maro samihafa eo anivon'izany département ministérial zany. De ty zany rapitso no hisokatra ny adihevitra mipetraka de zao mbola elingelen'le resaka dirikaby le anivon'ny fiadinan'ny repoblika fa tsy afa-miala am'le resaka fifidianana filoham-pirenena satria ny zavatra tsy maintsy ho resahanga Iany Rajoelina de tsotra na izy iteny fa ho candidat na tsy candidat. Fa tsika koa de manaitra ny amina hoe raha miresaka momba an'Andriamatoa Iany Rajoelina sy ny naturalisation de nisy fitoriana napetraky ny ADDM tary amin'ny fanirosoherinay vary napetraky ny mpisolo vavana eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany eny Anosy. Mendriko tsarany zany raha zany. Fa efa misy antoko politika sy mpanao politika maro koa nefa efa anteniny amin'ny ho tsarain'ny tantara. Zay mpitsara hanao sonia an'le certificat de nationalité azy. Satria na tiana na tsy tiana. Ny mpitsara tsy maintsy andinika tsara am'izao endri-dara zao, endri-zara zao. Ny amin'ny ahatraiza mariny ty raharaha ty. Ny antony tsy maintsy miverina miresaka sy mandinika sy misaina ny code de nationalité ny fitsara zay tsara ny ty raharaha ty. Na amoaka izany. Amin'ny lafiny ray ilay dossier eo anivon'ny fitsarana misy. Amin'ny lafiny ray lay taratasy karakaraina n'le mpirotsaka ho fidiana tsy maintsy mandalo eo anivon'ny fitsarana. Na zany fotsiny aza eo amin'ny raharaha-pitsarana de mitaky fandinihana lalina sy fisainana lalina. De miverina amin'ny adihevitra rehetrarehetra ho tsarain'ny tantara. Fa mintsika fa mpitsara malagasy misaina mandinika tsara, mahafantatra tsara ny am'izay rehetra fepetran-dalàna samihafa no misy eto Madagasikara. Fa amin'ny heriveri-pirenena rehetrarehetra, amin'ny forsa politika rehetra, de fotoana zao anambarana hery, fotoana zao fiombonana, hiresahana ny amin'ny ahoana ny ho avin'ny Madagasikara. Ndao raisina tsy fahafantarana na tamin'ny taona 2024 tsy nahafantatra zany ny rehetra. Ndao ataotsika zay fa tsy naninona e. Tsy nahafantatra ny ACC. Tsy nahafantatra ny teo anivon'ny fitsarana. Tsy nahafantatra ny forsa politika rehetra zay acteur politika. Tsy nahafantatra. Vakiko io faly rehefa avy eo. Ny société civile sy ny sisa. Io le izy. Averenikeo faly azafady. Rapitso manomboka amin'ny sivy. Io izy. Didim-panjakana mikasika amin'ny fomba fikarakarana fifidianana décret fixant les modalités d'organisation de l'élection présidentielle
ny alarobia 3 aogositra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny alarobia 9 septambra 3 amin'ny 9 no isokatra ny fahafahana mametraka antota taratasy filatsahako vidiana eo anivon'ny prakitra raha ny ACC. De sabotsy fa 7 volana septambra 3 farafatarany no mamaritra sy mamoaka ny lisitra tena izy sy ofisialy ny kandida milatsaka ho vidiana fifidianana filoham-pirenena ny ACC. Nefa raha tokony izy raha kandida zany raha misekely zay mbola adevitra momba le certificat de nationalité de le 9 septembre io koa tokony démission farafatarany. Nefa 9 septembre rato farafatarany ny tokony mamaritra sy mamoaka ny lisitra tena izy ny kandida ny ACC. Misy dikany daholo zany io a tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany de verinareo fa nysoratsoratana fotsiny moa ty 9 septembre ty. Tsika nge vao mandeha io de takatsika ny zavatra tian'ireto olon'reto atao ambadika io de ny talata 10 oktobra amin'ny 9 maraina hatramin'ny larobia 9 novambra zany mandeha mifampelezakevitra. De zao le izy. Na zany zavatra roa ny andeha. Na ho raisy ny mpitsara ho sérieux zany le fitoriana zay napetraka ny ADDM de tsarainy. Na zany isy mpitsara sahifony vy araky nyzay fomba fijeriny ao tsy hidirantsika zany. Na ho an'ny eto Antananarivo na ho an'ny Antsirabe na mety ho any amin'ny tribunal de première instance hafa dia amoaka rina certificat de nationalité Andramosekely. De hitatsika eo ny toyany. Fa fotoana zao tsy fahafantarana ho any tamin'ny 2024 sy ny talohan'izay satria 2014 le olona naturalisé no nivadika tanteraka ho frantsay ary nanary ny zopirenena malagasy suivant ny article 42 ny code de nationalité. Ka zay ny zavatra mitranga zany. Manomboka am'izao misy feno vao mahafantatra ny ACC, mahafantatra ny CENI, mahafantatra ny fitsarana, mahafantatra ny mpanao politika rehetra, mahafantatra ny mpanara-maso ny fifidianana, mahafantatra ny sehatra iraisam-pirenena, mahafantatra ihany koa ireo kandida zay efa nilaza fa hirotsaka am'izao fifidianana zao. Ka ho an'ny kandida zay mety manana an'izay fizakan-jom-pirenena hafa hivelama malagasy azy zay de efa afaka manao kibo mitsara teny izy zaranga ohatry nitsiditra am'ty raha ty fa manahirany ty fa ty ara-ny problème an'le raha misekely ty. Fa ho an'izay malagasy maditio de meritrehitra izy fotoana zao hivondronana zany ny tokony hitambarany ny hery rehetra am'izao fotoana zao, hisaina am'izao raharaha izao. Ary zany ny faniriny malagasy satria rehefa dinihana na amin'ny forme na amin'ny fond inona ny olany ty Madagasikara ty nandritry n'izay 10 taona izay indrindra le 5 taona ambony mahatonga atsika bloqué ohatran'izao, mahatonga ny adevitra rehetrarehetra hoe ohatry ny tsisy marana le voaka malagasy, ohatry ny lafilafy fotsiny ihany ny aren'le malagasy, ohatry ny tafiditra eto daholo ny mpandrarara rehetrarehetra. Zao tsy tsika omaly tapaka ny connexion fa de zao tsisy fialatsiny tsy ho atanantsika tsony ange le orinasy multinational ange miazona ny rehetrarehetra eto Madagasikara tsy fankahalana azy ireo akorina fa mba mendrika ihany ranga ajaina le malagasy de mba aza avao hoe inona na tapaka an'le tambajotra omaly fa ny savoritaka daholo ny anteto Madagasikara. Taona monina melona ny telefona ny napiditra crédit sisy de vola ho an'le opérateur fotsiny zany. Le malagasy efa sahirana, efa mahantra, efa tsy manambola, mbola lasa miazakazaka mividy carte, miazakazaka mandeha manao asady crédit ao anaty telefona. Fa tsisy fialatsiny rina. Za aloha tsy nahita, tsy haiko zay nahita tany ambadika tany. Anton-javatra inona ny natapaka an'izay connexion zay. Miteraka fahatiantoka nefa lesy. Miteraka fahatiantoka lesy sy fahasorenana, lafy zavatra maro. Fa zao misy commission d'enquête mandeha eo anivon'ny parlementaire Assemblée nationale momba an'ity télécommunication ty.
ity efa andresany deputeram-boasalama Emilien teto au lieu de 5G tena 5G ve nitolotra tonga eto Madagasikara au lieu de 4G tena 4G ve sa 2 sa 3G no miasa eto Madagasikara de nandeha le fanadihadiana de tokony hisy valona zany fanadihadiana zany Rinarabe Mananjara de verenantsika zao ady hevitra zao ohatrany hoe vitavita ho azy fotsiny le fiainan'le malagasy zay revin'le mpitondra fotsiny de ataon'le mpitondra any fa tsy afaka nijery manokana mihitsy ny amin'ny hoe inona ny tena tokony atao mba hamerenakasina an'le Madagasikara sy le malagasy ka raha ohatra zany tsy nahalala tamin'ny 2024 nipisehatra politika rehetra de tokony hiazira am'izao situation zao mialoha an'lay fametrahana an'ilay taratasy firotsahako vidiana anaitra ihany koa amin'ny sampam-pitsarana mba hifantoka tsara am'izay fanapahan-kevitra ho raisina tsika tsy iza moa tsika ny afaka hi-influence amin'ny fitsarana tsinitsiny tsika niriny fa manao fanadihadiana sy fizaramba-bao fotsiny sika ny amin'ny hoe misy fitoriana ny tompoko de tsara arako ny tokony ho izy ary misy raharaha na ny MMM efa nyteny solomamboaka maro no efa nyteny lehibe anantoko maro no efa nyteny hoe ho tsarain'ny tantara eo mian'izay misara sa anosony antony de hoe mety mba voarain'izy ireo ihany farafahakelin'ny afatra mba handinihana tsara fa tsika koa de miantso an'ireo tompon'andraikitra rehetra afaka miresaka amin'ny filohan'ny repoblika ny aminy hoe io le situation misy monsieur président mbola afaka miaina amin'ny situation io ve le président ny repoblika rina sa afaka mikaroka varavarambe izy hivoana ao anatin'le raharaha mafy satria raha fijeriko azy rina ohatrany tsy nahavitra an'le filohan'ny repoblika le faminan'injoana avy amin'ny Brésil ohatrany tsy nandeha am'izay lalankoriny le resaka rijarasolondra be tery amin'ny Kianjabe lay pelerinage tany am'le rindriny fitomanina de nandeha tamin'ny Vatican moa ny ona tamin'ny papatany filohan'ny repoblika akoatrin'ny hoe fivavahana matetitetika tery amin'ny Père Pedro mino sika fa misy feomiferitrereta arak'izay fatahorana an'Andriamanitra zay hoe ity rangaha le Madagasikara sy le malagasy so de mba zao masoa azy fa afaka mampirina ihany tsika ny ambo-po mahafinaritra be nge mieritreritra an'izany riny ilainy zany efa nytenitsika fa culturan'olona intellectuel zany mametra-pialana zany fa tsy olona resy akory ny mametra-pialana tsy olona menatra akory ny mametra-pialana fa kolotsain'olona manana hafahamboniana ratsaina ny aminy hoe intérêt supérieur de la nation ao ambadika zany rehetrarehetra resahantsika zany ka azandrasana ny maro ny akafanam-pahan-kevitra momba izany fa ny tsaratsara kokoa de zao le olona voatonona manokana concerné amin'ny raharaha no mila makafanam-pahan-kevitra momba azy satria ho afasa amina situation maro be le filohan'ny repoblika papa Benoara nanapa-kevitra ny ala nefa raha tokony izy tsy afaka miala ny papa fa tonga de hoe mibaby an'izany andraikiny zany zay safidiny lay collègen'ireo cardinaly izy moa fa nodimandry fa de miala izy tsy afaka miala ny papy raha tsy misy antony manokana fa tena nametra-pialana izy misy antony zany amin'ny maha-olombelona azy ihany mahafantatra an'izany ary ny anono ny feon'Andriamanitra ozy tamin'izy nilaza ny fialana iny fa tsy misy fahamenarany zany hoe ty olo ty nge ka papy Joseph Ratzinger ity olo ty nge ka zao mety tombotsy ho lehibe azony izy ny lehibe indrindra satria fatatsika zany kely indrindra eto ambonin'ny tany tompoko izany superficie any Vatican zany fa izany no mibaiko an'izao tontolo zao mandray roa zany Vatican sady fohy be ny fiangonana katolika eran-tany no fanjakany Vatican
atrabekany roma ihany ko izy fa tsisy famenarany e tsy hoe mamenatra rehefa nametram-pialana ianao tsy hoe resy raha nametram-pialana ianao Nixon filoha-pirenena perinasa amerikanina miala na hoe voatery ary prime ministre Boris Johnson Boris Johnson koa misy an'le Liz Truss miala koa le iny prime ministre taorinan Boris iny ary Johnson tao ray volana fotsiny tsy nazaka-donany tsy nazaka-dona tsy dia miala nampanina aleoka Fa izy tsy ohatr'izao menatra. de memeza Tony Blair izy mafy inge io asana prime ministre io Liz Truss de misy an'le bandy indien ity zany zao prime ministre am'izao fotoana zao le mitovitovy taona amitsika iny bogosy kely mpanan-karena iny karana karana any anglisy any amin'ny romy any manaraka mafy an'io zao ny ka tytsika tenenina am'izany e zao hoe aza velan'ny hafa no ivondrona akandraikitra fa saripady ary sarobidy amin'ny malagasy ny fiandrianam-pirenena saripady sarobidy amin'ny malagasy ny fiandrianam-pirenena tompoko petsaka ny zavatra azon'ny malagasy le ferina fa misy zavatra tsy maintsy ampivondrona amin'ny malagasy eo dia ny fiarovana n'izany fiandrianam-pirenena zany ka raha tsy hainao voatonontonona amin'le raharaha no tonga saina ka akafanapahan-kevitra manokana na mety mbola jobojoboky ny hafa ianao de taitaitra ianao mahita olona etseroa le olona amin'io batabataina amin'ny fiarakodia teriteren'ireo tompona ndraiky mpahefana samy hafa ho tonga amina fihetsiketsehana de tety hafa namanao ianao merci président mety io fa ataovy foana mbola mahazaka olona jerevony sary nefa ato efa misy milina be da be mihitsy manoloana an'le filoha inge sahirana le filoha e raha romy andeha lavitra io ah sady efa betsaka ny ala betsaka ny ala sasany ary miteny hoe tsy veloma mandram-piaona tsony ty mba tsy anoizana an'le veloma mandrak'izay olona tao no miteny olona tao tao zany miteny zany na nandraikitra goavambe tao ah tsy veloma mandram-piaona tsony ty ozy mba tsy tenenany hoe veloma mandrak'izay amina communication zany mifrapy a mafy be zany mafy be zany amin'ny communication nahita koa loro zareo nahita an'iny eo raha tsy tonga saina amin'iny kosa aloha hafahafa ka izay zany tenentsika am'ity hamaritra zavatra be koa ty naturalisation ty ny olona rapitso ametraka tota-taratasy satria isokatra rapitso l izy manomboka ny sivora maraina ianao mbola hiasa sous certificat de nationalité hiasa saina amina resaka hoe ahoana le fitoriana amiko tary ayayayayayaya de ato misy mikopaka alefa azo fa ka le olona tsy haro azy ary zao ny olana ary zay nge ny teny hitako hoe sahirana ihany zany le tompona ndraikitra samy hafa zany zay mety andray fa napaha-kevitra momba le nationalité satria zao hoe nen'le raha misy hoe vita ihany ho arovan'ny firenena izy tsy maintsy intervenir rehefa mafy be ny zava-misy ho avy ny fireneny a de ndao ianao mody any an-trano de any ianao narovana de mipetra tsara ry amin'ny frontière kely amin'ny suisiana ry alamindamina sy ny karazana fa le olona eto an-tanàna satria izy frantsay de manana président eny ka mizohiran'le statut eny izy ka raha hiteny amin'ny Macron hoe zao de eo zany ny olana am'izao fotoana zao anazy moa zay ka zay le hoe kibo mitsara teny io e na am'le voatonontonona na am'izay olona ndray fa napaha-kevitra momba n'zany famenonany ny antota-taratasy zany tsy manana influence amin'izana amin'izy tsika fa fanangonam-baovao fotsiny sy fomba fijerintsika amina fanadidina ny resahantsika de ho hitantsika eo ny fivoarana satria rapito zany tsika manomboka manisa hatramin'ny fahenina ny volana septambra vaoaka malagasy 23 ka hatramin'le 6 fa 13 ny volana aogostra ka hatramin'ny fahenina ny volana septambra zany ho fatatsika izavy reo kandida androtsaka taratasy firotsahako-fidiana de izavy reo valideny ny ACC mbola kabaro hafa koa zay e ohatra mijery valona baka rehefa mbola kabaro hafa koa zay ny edy fitatsika eo indray ny fivoaran'ny raharaha
fahasivy vola septambra farafatarany tsy maintsy mamoaka ozy izy ny didimpanjakany gouvernemanta ny ACC fa fahasivy volana septambra raha toka kandida ka ekeny lalàna koa le olona iny ny tsy maintsy mametra-pialana tery ny lalana ozy le naman'zay za lesy tena tsy te hipetraka amin'ny toeran-drajoelona mihitsy amin'izao ka compliqué le situation satria compliqué be mbola nisy an'ity romo ty ko ka izy nge tamin'ny zavatra simple le izy ny tokony namana azy de za zao mba miteny ihany am'le filohan'ny republika tompoko misy varavarambe io sokafan'ny FFKM am 29 30 31 eria antoran'ny fotsery natona fikaonanto de mba eneno ihany mba manaova clin d'œil ihany mba jerijerevy ihany le force politique sy ny rehetrarehetra ivory ao e farantaona ny FFKM le nampianjo ny fitondrana tsy tao e zay tsy fantatra asa iavina vonana tsony le fiaonana ohatrany reny so de mba mety aminao ihany anatin'le varavarambe zay ny tiako teneny hoe aza velany eto atoerana tsony ny andray fanapahan-kevitra fa rehefa ivondrona amin'ny force politique rehetra satria mikitika amin'ny fiandrianam-pireneny zao situation zao sy no avy ny Madagasikara de sahirana eo ianao vao mainky hitambatra indray le izy kio efa mitambatambatra izy io zao eny e le izy nge efa multicrise izy raha be nyrina mamy zay e solomba-mboaka atsika ho fidy tetsy ambotra atrimo crise multiple crise multiple fa tsy crise multiple ka sarotra le izy ka misy varavarana ihany io so de mba enonona ihany le hevitry ny FFKM miaraka am'ireo mpandray anjara am 29 30 31 am'ty volana aogositra ty tompoko sao dia ho iaho fa raha ohatra koa ka misy résolution mafimafy koa ivoaka ao ny FFKM anga hitsitsenao zany ko fa ny azo mifahamarinana sahirana ihany a mifahamarinana no voalohany amin'io ka zao aloha rina aloha alefatsika ty toriten'ny pasteur Jacques ty e aloha mihitsy aloha alefatsika ty fa zao sady mandray roa ty lafo de lafo izy sandan'ny alabato voalina mihitsy any namerina jeren'io tao an-trano tao de tena dikan'izay zany zao fotoana zao misavoritako zao sy fotoana iaya iny rehetrarehetra ny amin'ny osoka sy ny alatra sy ny kolokolo ara-pifidianana mamerina ny adevitro ny toritenina ataon'ny pasteur Jacques teny Antsonjombe tamin'ny voalohany le tsy zakan'le ministre sy le gouverneur malay aloha e tsy zakanay e ka zay ny atao hoe toriteny e mikitika ny fosy fanahy io tsisy interprétation io de manitra mampiteny ny mpanompony fa ka ny toriteny atao zay ampifalifaly ny anina sy ampifaly amianina fa roa le teneniko teto a lafo be ny sandan'ny alabato raha ohatra ka nao forcine nareo zany am'izay fitsindalina tianareo atao satria redo ny zavatra ataonareo any ambadika rehetrarehetra any fa faharoa koa de zao fotoany zao any esorana le ombo mitondraka malasa sainy zany rina fa aloha enotsika ny toriteny pasteur Jacques de sotro rano zay sy rina de miverinety any ndao arafaly irahantsika malala riavana ty taona 3 ty de taona ny fifidianana ny tokony fantatsika rehetrarehetra de ny hoe manasarotra ny olana politika ny fisiny ny alabato ary manasarotra ny famahana olana ihany koa ny fisiny zany alabato zany lafo be ne zany sandan'ny alabato zany ray tsy maro toerana zay mitondra eo fa ny ataony de ny manao an'le atao hoe clientélisme sy ny intimidation zay no ataony zay rehetra tafakatra noho ny alabato tsy maro toerana izy ny faharoa lafo be koa ny sandan'ny alabato amin'ny toekarena satria tsy misy fampandrosoana mety andeha eo ary misy firenena anankiray zay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gisitra izy tsy mandeha ny fiainam-pirenena rehefa ny alabato no ampanjakainy ary tsy misy fampivoarana ihany koa amin'ny tokantrano sy hoan'ny tsirairay lafo be ny sandan'ny alabato nainainy sika inona mba makany amin'ny volaninay fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolany koa ny olona na nisy nangalatra ny volaniny na namidy le volaniny ka inona tsony ny hoaniny fa tsy rary ny tompoky ny alabato tsy rary ny tompoky ny alatra sy ny zaravilana
amin'ny arem-pirenena rehefa mba metimety ny fisondratany firenena raha ny andevo ny tonga mpanjaka, ny andevo karena, ny andevo pahefana, ny andevo ny fitiavatena, raha ireny ny tonga mpanjaka tsy tafavoaka isika. Zatra faharoa resantsika, miaritra ny ranomamy. Tombo ny samponina, miaritra ny ranomamy. Mitombo ny fompiana sy ny fambolena zay mila rano betsaka. Ary zany rehetra zany no mitarika atsika eritreritra am'izao ory tenenantsika zao. Inona zany zao biby tokony ompiana? Fa misy biby mandany rano a. Nde aka biby anankiray tsy fantatritsika eto Madagasikara ary eritreretina hiditra eto. Ny elefanta ohatra. 150 kg par jour ny zavamaniry lanin'ny elefanta, tsy mifidy io na bozaka na hazo na inona fa zay dominy de any, zay dominy de any. Ary ny rano sotrony izy le mitroka am'le lava orina be iny 150 litres par jour ny rano sotrony. Ore olona barika regny zany ka mampidira elefant eo de apetrao amin'ny ranona nosy eo herinandro de ritra ka any aorina any zay manana rano mamy ampy sy betsaka no tafita. Mila mahay mitantana ny ranontsika me manakafy mba ahafahantsika tafavoaka miaraka amin'Andriamanitra. Mpanjatra fahatelo farany, tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miaranilany, ny olo-mahery tsy voavonjin'ny haben'ny heriny, ny soavaly tsy azo itokino famonjena ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Arakaraky ny ananan'ny olona ferovana tsara sy mafy no ialany amin'Andriamanitra, satria mitoky amin'ny aratafika izy. Tsy de azo itokina re ny herin'ny tafika. Le mahotenenina ny tafika eto Madagasikara 27/34 amin'ny firenena eto Afrikitsika 27 resy antsika zany a. Hoe aka ily zay patra de ady am'le matanjaka be io. Ianao raha 27/34 etiko io ny diandran-dramana eo lalana afatrehana. Manana sabatra ianao, avadio angady zany. Manana lefony ianao, avadio fanatezam-boaloboka zany. Manana kalaknikova ianao, avadio angadin'omby zany. Manana baly ianao, avadio masom-bolo zany. Zay ampandroso ny toe-karena sy ny famokarana no ilifosy. Zay ihany io. Raha teo tafavoaka ianao tsy nieriny miaramila mahatafavoaka, fa nieriny toe-karena mandroso sy ny fampamokarana tafita. Aenao ny teti-bola ny tafika raha atao arabaky teny zany, de ampitombony teti-bola ny famokarana sy ny fampamokarana. Ka raha tiana tafarina riavana ny firenena de ny fanarenana ny toe-karena no ilifosy mafy fa milamina ny insécurité io. Mba tsy hompanao politika mangala bato, mba ho politika ny rano tsara tantana no isitrahan'ny vahoaka, ary mba fampandrosoana ny asa sy ny toe-karena fa tsy niery aratafika no ametrahana ny fanantenana. Zay ny apahany moa izany tamin'ny toriteny nataony mpitandrina Andriamampianina Zakatery amin'ny Coliseum Matsonjombe tamin'ny voalohan'ny ty taona 2024 ty. Napatsehivany teo fa hoe ty taona 2024 ty dia taonan'ny fifidianana lafo be ozy ny sandan'ny Alabato. Lafo be ny sandan'ny Alabato. Matoa mpitandrina any amin'ny voalohan'ny taona 2024 dia efa miteny zay hoe lafo be ny sandan'ny Alabato dia misy dikan'izay. Zany hoe tsy te hanan-ratsy zany. Ny sasany moa nandray an'le toriteny dia hoe tena tsy mety za hoe afahoana noatran'izany tao tena misy akipalapala be. Tsy tompoko, tsy zay mihitsy le izy, fa tsy te hanan-ratsy matoa tonga de mahitsy ohatran'ireny. Ary ny resaka hoe tenin'Andriamanitra nga misy miolakolan'izany, fa fanazavana ny teo tonga dia mahitsy lafo be ny sandan'ny Alabato ary dia tsy maro toerana izay mpitondra tonga eo raha toka misy ny Alabato, tsy misy fampandrosoana azo atenaina matoa raha ohatra hoe mpitondra tonga eo amin'le toerana noho ny Alabato. Nisy fampandrosoana ve teto Madagasikara, lasa verina ny 2024 isika 2024 2024 nisy fampandrosoana ve teto amin'ity fireneny ity? Tsika rehetra no mamaly an'izay.
ndraisany teo le hoe iny moa zany le tetikasan'ny mpitondra zany am'izao fotoana zao hoe apiditra elefanty eto inona koa izy teo apiditra zirafy sa apiditra inona to mbola tsy tonga aloha le izy hatreto sany ino an'le toriteny ihany zany matonda tsy napiditra ho elefanty eto fa hoe ritra ny rano eto raha zany no ampidirina eto zesy teo an'ny rano zao tena goavana be mihitsy fa tsy elefanta no nampidirin'le mpitondra zay hoe elefanta mitroka rano be fa teleferika no nampidiriny herinaratra takan'ny ahoana angovo takan'ny ahoana no ampidionana ny teleferika eto tiarany krizy ty krizina jiro krizina angovo etanynariva efa takininina sy takininina tsy elefanta zany nampidiriny le fitondrana fa teleferika sa hoe ahoana sa hoe ahodina amin'ny alalan'iny ny motera be mandeha amin'iny kabliny zany satria motera be io ahodina amin'inona gazoala sa inona sa herinaratra vaiza herinaratra ny jirama ve sa panneau solaire sa ahoana ka ianao mahita angovo zany amidinana an'io teleferika io fa ahoana le angovo ampiasainy le malagasy isanandro aloha zany le izy zany karaha ohatra zany hoe tena olona mieritreritra tsara sy tokony atsara ka voatona to mandona be to hoe misibla zao iny toriteny fa iny toriteny tamin'ny voalohany taona ary marina ny vanim-potoana misy atsika ary ny toriteny de marina ny vanim-potoana rehetra tsara be misy ny dahoarina manafaniry de ataontsika zany iny fampisaitsaina nariny isika menakavy miaraka ami'saitsaina satria raha toka na eno an'iny toriteny iny ka tsy mahay mampiatra amin'iny de fa tsaitsika hoe inona ny everana an'izay olona mieritreritra fa ndeha angala bato raha ohatra ka efa reny ny fomba nilazany pasteur zaka azy hoe lafo ny sandan'ny alabato eo amin'ny lafo ny filaminina ny olona hitondra eo amin'ny lafo ny fiainan'le malagasy mihitsiny eo amin'ny lafo n'le toaikarena ihany ko lafo ny sandan'ny alabato reny zany ary zay koa ingeny nampiavaka an' jesosy rehefa nitoriteny jesosy de nentiny tamin'ny alalany ohatra foana amin'ny akabeany ny fomba fampitana hafatra ary nisy tsy faly tamin'ny toritenin'i jesosy kristy ka tsy nafaly an'rehetra nge tsy zany tadiaviny fa zao ahoana no hoe ahatonga ny olona andray an'le hafatra ka hitondra fanovana ho azy tamin'ny andro jesosy kristy koa nefa nisy corruption ahoana ny eritreretanao zany hoe mamafaza voy eny ambony vatolampy tsarotra zany fa misy ohatra eo misy ohatra any amina resaka hoe anarato de any ny ohatra amin'ny mandeha tondra la fanaovana bizina any amin'ny tempolo fa de tesitra ny ka izany zany ny tompo itsika zany mandefa nireny afatra reny itsika o lazaina ny amina hoe mila fahamailona hiatrika fifidianantsika zay compliqué ny situation am'izao fotoana zao manoloana ny olona zay tsy tokony hirotsaka hofidiana araka ny lalàna ny resahantsika eto fa tsy fankalana olona lalàna de mamaritra mazava tsara raha ohatra ka fanjakana ambany lalàntsika fa tsy misy olona mieritreritra ambony lalàna de tsika zany manokatra varavarakely sokafo ny varavarakely dinidiny io ny zavatra ataony FFKM 29 io aza miavinavina aza mieritreritra fa iza matanjaka aza mieritreritra fa eo an-tanako daholo ny vola sisy nanana an'io daholo mpitondra amin'ny fandimy teto ambonin'ny tany fa taizany efa rany iresaka ve iza le anankiray le nalaza be le Aminy Dada Uganda iny Uganda Idi Aminy Dada taizany efa rano be Jean Bedely Bokassa nahazo tsirom-pahefana de tonga nanandra-tena ho amperora mihitsy nefa sergent izy ta voalohany taizany efa rano ry Nicolas Ceausescu Romanianina izy mivady mihitsy mba fatary kely ny tantara ny Kadhafi raha tsy fefara Ben Ali Hosni Moubarak Ben Ali tao Tunisie Moubarak tao Egypte Robert Mugabe firy taona teo amin'ny fitondrana ary Ferdinand Marcos Ah. Philippines
nanao azy koa zany nanao azy zany misy zavatra marobe zany efa niatra sy ny ainana teto ambonin'ny tany de tokony mba lesona ho an'ny aty aoriana fa aza de mianan-kendro loatra hoe satria za misy force satria za misy vola satria za manana an'zao rehetrarehetra zao namako raianina sy ny sisa sy ny sisa ny namanao ny aranakasary aminao aza teny avoloha ny ray mitazona bracelet elektrônika am'izao ny ray naongan'olona tany Guinée Conakry de nao rehetra sisany io koa za hoe dana vereno ny tantara tandrema tsara fa tsy kilalao ny atao hoe fahefana fa rehefa tonga ny fotoanany fahatapahakevitry ny rehetra iombona ka mahatsiaro hoe anay ty Madagasikara ty sarobidy saropady aminay ny fiandrianam-pirenena sarotra ny raharaha iny am'izay fotoana izay satria efa engagé efa déterminé le vondron'olona samihafa ka raha any vo iverina ka fanapahakevitra manahirana ho an'ny sasany zay voakasika ao ambadika zany rehetrarehetra zany eny inona moa tsy efa natsona dialogue concertation nationale le ao nety misy crise io zao le crise hitatsika mibaribary zao daholo efa nitenenina fa nareo nge anao skandaly isan'andro san'andro hoe efa ho tapitra rafakapitso le manta le skandalina mbola misy foana sy mitohy ary io tsy hijanona nefa raha natao le concertation nationale zavatra hafa ny tsy ohatr'zao zay le tiako tenenina hoe ohatry zareo ihany me sarotra mamahan'le izy fa saingy mbola mahita kely ihany tsika io misy varavarakely io ndao ivoara ohatra ka mba afaka mandinika ihany fa tsika manko rina mahatonga atsika zany ny tena saropady sarotiny mampiakatra feo foana am'ty fandarana ity de zao ity zavatra ity mahasarotiny atsika vaovao navoaka ny journal de l'île de la Réunion alefa sy faly de vakeko le izy vetivety fotsiny tony mampatahotra tony rangaha efa nitondra fandarana teto tsika rina momba nyty rosianina Wagner sy ny sisa ty ity nge voaingana kely vo tamy faharaiky am 20 volana aogositra ny ity no mivoaka le port rouge izy saisie d'armes pour Madagascar enquête sur un projet d'entente fanadidina amina resaka fifonahin'olona grave be nge tondriny maninona ny journal de l'île de la Réunion tsy zany tsy le monde en Afrique tsony teny le club Mediapart tsy le jeune Afrique tony tsy Figaro tsony tony no mamoaka tsy ny African Intelligence ny mamoaka fa Zira ndray zany mamoaka am'izao fotoana zao gazety en la Réunion de misy article lava be ao tigadingano izy faly fa ty article ray ity zany tokony ampitonga saina ny rehetrarehetra le douane ozy izy interpe des armes de toy izy anankiray faly azafady de guerre destiné à Madagascar de rehefa miresaka ohatran'izao de voatononao le resaka Wagner Rosianina zany de ohatra ny taitra sy gaga ihany tsika mieritreritra fa inona ary zao zavatra zao tsika tsy niteny hoe proine tsika na proine tsy any ty tsika tenenina fa zao tamy tapabolana de nanaitra tsika riny io rivotra any Burkina Faso any Mali any Guinée tonga tao Nigera io mila misaina tsara tsika fa teny anisan'ny faritra stratezika mety amin'ny hafa Madagasikara amin'ny resaka rena-kibon'ny tany bako avy olona ny rena-kibon'ny tany tsika lalaoviny olona mpitondra fanjakana na zay mety ho mpanao politika sasany monieny akaiky ny fifidianana betsaka koa no mirangorango mitady volany ambadika any ka sao de matimatotra amin'ny Madagasikara na sao de ihany ko anao fifanarahana hafahafa any ambadika any forerezement tratra zay fifanarahana nataon'ny Romiandrenarisota tany ambadika tany manko le par d'action io tsy fantatrika onany izy io ohatran'le nitenentsika foana hoe le SMGD ny soratany gabe ny tanàna anatin'le orinasany commune institut personnel sa escalité izy dikany zany
indrindrandrindra tsika mahita sary am'izao fotoana zao, misy sary manko mivezivezy any ambadika any, de aoka re tompoko mba tsy hidikiditra am'izany, aza mbola avoaka aloha le sary ray faly, raha pitsa avoakatsika fa andamitsika, satria misy olona mitondratondra banderole any ambadika any, miantso an'le rosianina hanampy amin'ny Madagasikara, miantso an'le rosianina hiara-iasa amin'ny Madagasikara, kidy rosianina, tsy le fanjakana rosianina ny antsoina ao ambadika zany, efa miara-miasa amin'ny Madagasikara nge zany, fa am'le Wagner zay andady aty Madagasikara ho bakoavina le arena, ary atao tohatra kilalao ambadika zany ny mpanao politika sasasasa indrindra mitondra fanjakana. Mbola tsy avoaka aloha le sary androany, hoe mampilalao an'izany ambadika any reto olo reto rosianina reto, ka mampirisodrisika an'le malagasy hiantso intervenir aty Madagasikara am'izao situation zao, de tsika aza milalao afo aza ampidirina ny zava-misy any amin'ny Sahel, faritsy Sahel ny zava-misy eto Madagasikara, fa eto koa tsisy tazapotsiny eto. Zay zany mila mampamailo atsika daholo, satria misy zavatra tsy milamina miodana zany ao ambadika zao situation iainantsika zao, tsisy zavatra mandendeha ho azy reny. 21 août 2023 iny article ny journal de l'île de la Réunion iny, iny information retsika iny efa elaela iny retsika, anjara amin'ny fitondram-panjakana mirecoupé an'ireny, fa itsika mijery azy fotsiny de osika hoe ny rivotra mandeha zay ny nampamailo atsika any amin'ny faritra Sahel io, zay mampivorivory ny membre CEDEAO am'izao fotoana zao, efa manao exercice militaire manœuvre ny miaramila ao anatin'ny CEDEAO, mieritreritra fa hanafika an'i Niger ka hanafaka amin'ny président Bazoum hiady amin'ny gent tarihan'ny général Tsoani any Niger, de miketrika koa ato ry Traoré boakely Burkina Faso Burkina Be, ry Mamadou Doumbouya, ry Assimi Goïta hoe hitambatra zay ka aza jabako ny olona fa sao de misy miantso, de lalaovina le tanora malagasy mitondratondra banderole le tsero mitady miantso rosiany intervenir, de misy milalao le situation eto Madagasikara, sady te andrombaka an'lay arena sy zava-miafina eto Madagasikara, no ihany ko diversion an'ny sasany, fa zao ahafahan'ny sasany mametraka ny plan B amin'ny plan C, plan D any ao anatina sortie de crise, fa ho avoaka atsika tsy kelikely eto io, fa mitarika fahamelona ho atsika malagasy zany rehetrarehetra zany, tarika fahamelona ho atsika. Marina fa efa mahazo vahany reto olo reto Wagner reto miodikodina any ambadimbadika any, fa zao antsaranao ry malagasy ny mila tonga saina ny zava-misy eto amin'ny firenenao, anjaratsika mila tonga saina, misy zavatra marobe iainantsika isan'andro, aza lalaoviny olona amin'ny diversion na flamme olympique na afinje des îles, diversion fotsiny io afinje des îles rehetrarehetra na mitety Madagasikara io, aza maiky lalaoviny olona amina diversion na téléphérique fantatra tsy ho lasa lavitra io, gaspiazina vola fotsiny io pour 151 millions d'euros, tokony avitana barazy zany, tokony ho afahana manamboatra lalana zany, tokony afaka hanampiana ny tatsaha zany amin'ny alalan'ny vidinjetsika zay tsy zaka ny tatsaha tsony am'izao fotoana zao, tainompo sy NPK kely nge sisa mba zakazaka an'le tatsaha malagasy de zezika taina koa raha sa mampiasa taina koa, fa tsisy tsony le fanampiana azon'le tatsaha malagasy, zay nitondrako an'le fandarina omaly teto. Mbola miexiste ave zany fanjakana zany ka afaka mitsinjo an'le vahoaka, sa le rendrarendra an'le fanjakana arak'izay revireviny hitantanana amin'ny firenena, sisa zay no hitondrany an'le firenena. De miteny an'izany tsika ka tsy mampanahirana mihitsy miteny an'izany isan'andro san'andro,
fa diversion daholo io resaka resahana rehetrarehetra io fa tony zavatra tony ambadika konkononony tony vagnera tony konkononony tony adevitra any ambadiko tony sandasandaina mitady vola amin'ny anarany Madagasikara tony zany zavatra tena manahirana zany hoe olona tsy malagasy mitatana fireneny zany zavatra tena manahirana zany de verinao va raha velona teo Andrianampoinimerina raha verinao va raha teo Radama everinao va raha teo Ribozaka sy Rabezavana raha Insongomby de nanaiky moramorana zany hoe eto mivazany tanàna zay ngeny ny divana antony Radama voalohany resahako fa za tsy miresaka Radama faharoa tsy miresaka Charte Lambert fa tsy nanaiky zany ny ady nataon'ireo malagasy taloha hiarovana an'ity Madagasikara ty satria na mbola 4 million d'années ary mbola tsy horitra ny harena ato amintsika ary ho avenirany zao tontolo zao ny harena eto Madagasikara donc maninony tsy isika malagasy no migoka an'le harena fa lasa tompony mangataka ny atintsika ny atao hoe tompony mangataka ny atiny de zao rehefa mamono akoho de fantatra daholo hoe ireto an'ity ny zandrim-peny an'ny ankizikely ny vody akoho an'ny olon-dehibe ny atiny sy aranany an'ny tompon'le akoho amamorona de zay le tompony mangatakatiny raha ohatra ka ianao tompon'le akoho amamorona indray zany no tsy mahazo an'izy de mangataka ianao hoe mba meo atiny de itsika zany tompony tokony ho izy itsika indray mangatakatiny itsika indray ny lasa miafiafy fandretra mivatana mitavana de lasa mamoaka vola de tsy miverina eto Madagasikara le devise tsy rapatrier izy ary ao amin'le harena kibony tany ny tena tsy mirapatrier devise betsaka hafa le produit de rente fa reny ara zany efa potika tanteraka am'izao fotoana zao resaka produit locaux de sahirana le firenentsika de ahoana no aneketsika fa isy filoham-pirenena tsy malagasy akory miaro ny intérêt an'ny frantsay na ny karazana renany ary ny fiainany ary ohatra ny karazana fandalovana fotsiny any eto Madagasikara mitondra an'izao manam-pahaizana vahiny samy hafa izao mety io da momba amin'ny Madagasikara na ny secret ny resaka arenanao ary manahirana zany mino fa tonga saintsika rehetra mino fa afaka andalianantsika zavatra zao zava-misy zao ary tsy hametra atsika ho any ambany vanona ny adevitra fa mba hoetritsika eo ambony latabatra ny adevitra ny atao hoe ambany vanona de any ambaniny trano any gorodona satria fiandrianam-pirenena mahasaripady atsika ary mahasarym-piaro atsika ka hoentsika eo ambony latabatra ny adevitra lizy zay fandarantsika tamin'ity androany ity loha hevitra maromaro ny etsika satria misy zavatra miazakazaka be am'izao fotoana zao de ambesantsika mafy ho hitantsika eo fa fotoana ivondrona ny rehetra zao tsy afaka tsonytsika ny hitazapotsiny ka anilika ndraikitra any aminatsina ny aroa ery mivorona ny elany fa ery mivahoaka koa ny firaisan-kinana ary zay be mibasa fa tsy miteny mibasy any ambalahana rehefa matanjaka amin'ny firaisan-kinana malagasy zay ny tadiavintsika fa andronao zao ry malagasy anao ty Madagasikara ty Madagasikara malagasy ny fantatsika am'ty zay ihany aloha Madagasikara malagasy de mijoro an'izany tsika manambatra hery am'izany tsika ary mivonony tsika hialika fifidianana madio ihany koa amerenana any amin'ny tompony lakile satria nisy olona niditra trano niditra akeriny tao an-trano satria nisy olona nanao tsinitsinina ny zavatra efa mba niarina tao anatin'le tokantrano tao satria nisy olona namotika varavarana niditra tao an-trano satria nisy olona ihany koa niezaka ny nanoratra ny tranony zay tsy anazy
de mieritreritra fa izy ny tompony trano de any amin'ny lakile tsia averina amin'ny tompony lakile diovina ny trano amboarina ny trano alamina ny trano ary indra tsara ny resaka fifampitazaina sy fifampitondroana ao anatin'ny trano mba hifampatoko tsara ny raha imandreny zanaka ao anaty trano ary mba hapetraka amin'ny tokony izy ny andraikitra sy ny zavatra zay no fanarahana ao anatin'izany trano zany mba hahafahana hoe hisy fiaingana fandaminana ary fahatsaram-piainana vaovao indray ao anatin'izany tokantrano zany dikan'izany averina ny tompony lakile mba hahafahana miditra ao an-trano anaovana fanadiovana tsara zay fandarantsika tamin'ity androany ity de manome fotoana indray ho an'ny rapitso solomambaoaka fa adihevitra hafa indray ny miaraka amintsika avy de misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany makasitraka tompo lasy tompo vavy